Tombolasy tombovavy tafarakisika ato anatin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao talata 4 aprily 2024 izao. Manantitra ny arabo mbampirarintso antsika mianakavy ary dia isorana ihany koa ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny ka nahatonga antsika ho tafaraka tahaka an'izao. Isoran'ireo teknisiana marobe manao ny asa amin'izay lafiny teknika izay. Ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia feno mihitsy satria maromaro no hiakatsy hatreto indrindra tao aorinan'ireny fisehoan-javatra teny asambaina sy manjakandrina indreny nisehon'ny tsy fisian'ny tany manaja ny demokrasia, nisehon'ny fanitsakitsahana ny lalàna, tsy ny lalàna eto Madagasikara ihany no hitsahana fa ny lalàna maneran-tany mihitsy raha tsy resaka afa-tsy ny hoe déclaration universelle des droits de l'homme izany isika voahitsakitsaka amin'ny sehatra maro mihitsy izay hoe zon'olombelona izay raha ny eto Madagasikara ary tsy takona fenina intsony tsy vitan'izany fa notapahana ny lalana ary vahoaka tsy manatsiny ao anatin'ny fiarina ao anatin'ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena noho ny fahafankihoany omaly tamin'iny lalam-pirenena faharoa iny satria dia notapahany mpitandro ny filaminana ny lalana nandritra ny ora maro raha mahikajy anefa ny izay milaza hoe mitondra ny fanjakana raha ohatra fotsiny ka 10 minitra na 10 minitra no mampikatso ny fifamoivozana dia efa misy fiatraikan'izay, misy ny antsoina hoe fatiatoka tsy tanoano ao anatin'izany rehetra izany. Ity nefa vao hoe président Marc Ravalomanana no andeha aritsy tonga dia efa tapahana ny lalana fanapaha-kevitra izay heverina fa tsy voasaina sy tsy voadinika ka raha ohatra tompoko hoe mpitondra fanjakana no manapa-kevitra ao anatin'ny hoe fihetsepo fotsiny na hoe tsy voadinika dia efa fantatsika ny dikan'izay. Eto am-panomboana dia hiakatra eo zany ny député Rabekijana Solofoery izay solombavamboaka ny Madagasikara vao vita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tany amin'ny distrikany Amparafaravola. Mbola ho avy eo ihany koa ny député Rambo Salama izay colonel Rambo vao vita amin'ny alalan'ny tima tao amin'ny 4e arrondissement eto Antananarivo Renivohitra. Mbola misy ihany koa olona avy any amin'ny faritra ho avy eo any eo hevitra, ny avy any Faratsio efa ao ambadika ao, ny avy any amin'ny distrika Manjakandrino efa ao satria dia solotena ny vahoaka ny Manjakandrino tonga eto indrindra tao aorian'ny omaly iny, misy olona avy any Ambatomanga ihany koa mety mbola ho avy eo sy ny sisa dia ho hitantsika eo ny fandaminana azy fa dia izay aloha zany no savaranonando izay hitondrantsika nyity fandarana ity. Namana fanira Zafy Manatamo dia eo ihany koa izy hitondra famankafakana dia lamitsika arak'izay zany ny fandehan'ny fandarana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa ny tena hoe araka nambara teo eto am-panomboana namana faniry dia le hoe fahavoazana niatra tamin'ny olon-tsotra vokatry ny fanapahana ny lalana. Misy olona anie tsy andeha ho an'ny Manjakandrina naraka ny hoe hetsika ataon'ny tiako Madagasikara fa andeha fotsiny izy amin'ny lalam-pirenena iny dia nitsoka izany ary dia misy ny olona miteny hoe eny ary izay efa nanana eritreritra zamba nieritreretinay rehefa tonga ny fifidianana fa zao kosa zay mahita ny toe fanapahan-dalana amin'ny tena hoe fampiarana tsy amin'ny tokony ho izy ny lalàna itony dia fantatray nataonay rehefa tonga ny fifidianana. Ary rapito zay tonga dia andeha hisoratra anarana na tsy mbola ao anaty programanay ary zany any amin'ny fokotany ray zay dia hoe inona moa ilay hoe fanitsakisahana ny déclaration universelle des droits de l'homme. Andininy 17 toute personne a le droit de circuler librement. Fantatry le namme baiko hoe anapaka ny lalana ve zany. Toute personne a le droit de circuler librement. Zay le izy. Tsy adika amin'ny teny malagasy fa hainy zany raha mianatra ry zareo izay nanapa-kevitra zany dia ny article 7 koa tompoko ao amin'io déclaration universelle des droits de l'homme io dia milaza hoe tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Zany hoe eo anatrehany lalàna dia mitovy ny rehetra fa tsy hoe rehefa rianina dia hidinao any anaty rindrina izy raha ny eo hevitra fa rehefa rianina dia mahazo rivotra tsara ety akalamanjana ety.
zay mantsy le teneniny ministry ny aditany dia hitantsika amin'izany fa misy article vo hitsakitsaka ao amin'ny déclaration universelle de droit de l'homme ao samy mahay mamaky teny isika menakavy samy mahay mamaky teny dia article faharoapolo koa toute personne a droit à la liberté de réunion tsisy miteny mihitsy hoe réunion any anaty trano na hoe réunion eny ambany kininina na hoe réunion aza fa zay fotsiny hoe toute personne a droit à la liberté de réunion vakio tompoko ny article faharoapolo ao amin'ny déclaration universelle de droit de l'homme raha ohatra mbola tsy namaky ary raha ohatra tsy hainy dikany dia enaro zay le izy rehefa tsy hainy dikany dia enaro fa tsy hoe anao zany hoe manana titre be ry anany ery nefany ary amin'ny tena déclaration universelle de droit de l'homme ery tsy hay misy ny lalàna eto Madagasikara fa misy ny lalàna iraisam-pirenena ary efa nytenenina teto foana rehefa tsy anaja ny lalàna iraisam-pirenena aza maimaika sy mipingapinga manao soni any New York any aza manao soni alao tonga de manao ohatran'ny Korea avaratra tsy midikiditra amin'ireny fa ianao raha vao manao soni de vao fatotra ary mampalaza amin'ny Madagasikara manao soni nefa tsy mana-tanteraka de tonga ny iraka avy any ivelany tonga tia Madagasikara mijery ny zava-misy de gaga ry zareo de zany ve ny fomba atao zany ary le vahoaka malagasy no hafa baraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay momba an'iny fanitsakisana lalam-panorena moa zany mbola kadohany fotsiny iny fa de arabaina namana fanira zava-manantany efa ihany koa ny député Rabekitsana Ndawary miaraba ndrena sady misaotra ndrena ihany ko tonga vao maraina ny tatana fandarina koa taminao maly reny de arabaina mbola sy faly ao ambadika ao de miaraba anareo mirahalahy Jean Classier Radany ny namana any amin'ny radio Mada ny mpanao gazety rehetra ho an'ny MBS zay miparitana manerana ny Antananarivo manerana Madagasikara ihany koa zay mitrandraka ny vaovao rehetra amin'izao fotoana zao dia arabaina isika ianareo any ampitan-dranomasina any dia hitondrana zay ateny fiarabana izay etona aloha zany de maromaro nangataka hoe ataovy kokoa io moa zany isak'izay ale rehetrarehetra de mangataka an'izay daholo misy tadidy misy tsy tadidy fa kokoa manokana ho an'ireo vehivavy tiako Madagasikara ao anatin'izany distrika Manjakandriana izany maromaro ianareo fa tonga de fantatrareo hoe iza zany teneniko zany maromaro ao ny avy any Ampaneva ao ny avy any Andriapamaky ao ny avy any Mbatomanga ny Anjepy ny Etsiakarion ny Ambanitsena maromaro mifandrindry anareo de menan'izay kokoa izay tsy adino ihany ko ohatra ry tanora tiako Madagasikara zay avy any amin'ny distrika Manjakandriana iny telo labe zao zalahy no anisany mitatana mandrindra izany de solofo zay ao anatin'ilay fitantanana ny tanora Tima moa miaraka amin'ry Amel eo ihany ko ry Bosco avy any Ambotrolo mahitsy zany fa de tena mahafinaritra daholo le bandireo miaraka amin'izay ny team Manalamanga marobe omaly ry zalahy zay mifanotrona amina zavatra ohatran'ireny ny vehivavy tiako Madagasikara Analamanga ihany koa zany zay tarihan'ry Arfine dia hanaovana kokoa sady arahaba atsika rehetra ny team mazokiny tsy adino amin'izany zany hoe rehefa atao anatin'ny fitantanana sy fampandehanana ny atoko nanomboka tany amin'ny taona 2024 tsy adino ianareo fa marobe no tonga tany zany zay amin'ny akabeany fa anaovako kokoa manokana i madame aina ery anamehana ery zay nisy mpanaraka pakafy atsika dia kokoa anao zany satria fantatra fa anisany tena miondana ianao fantatra ihany koa fa anisany makafy flo maro karavalomanana dia anaovana an'izay kokoa zay iaina namehana zany zay ny amin'iny fa de efa eto akaiky eto ny député Rabekitsana Solofiery omaly teny Tanimboanjo teny de ny ona teny daholo ny kilalao sy ny ekipa rehetrarehetra betsaka ny zavatra resahana satria tena le omaly ny resahantsika efa nanatsidika teo any rina zany am'le resaka hoe fanambarany iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona na déclaration universelle de droit de l'homme fa zany de tena hoe anisany ny fepetra ifampitondrana fifampitsimbinina eo amin'ny fanajana zay resaka zon'olombelona zay de nanao sinoy an'izany i Madagasikara ka rehefa nanao sinoy an'izany Madagasikara teo amin'ny setra iraisam-pirenena de mampiatra an'izany ambonin'izay ihany koa dia lay hoe fampanekena
an'zany fanambarany iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelo zany amin'ny lay olombelona lay olom-pirenena mihitsy mba ho fatanya zany fanambarana iraisam-pirenena zay. Akoatran'zay de mbola misy ny atao hoe lalam-pandroena constitution miaro ny olom-pirenena io sy ny fizakan-joany io olom-pirenena io. Akoatran'zay mbola misy ireo lalàna samihafa miaro ny fomba fanaovana politika sy mpanao politika amy zavatra rehetra zay ataony. Mbola misy lalàna hafa ihany ko me resaka manokana momba ny fifidianana de anatin'zany mbola voaresaka ao anatin'zany fahafahany rehetra maneho hevitra mivezivezy ary mampafantatra ny zon'ny olom-pirenena sy ny zon'ny mpikambana ao anatina antoko izy na fikambanana. Voaresantsika zay rehefa aveo fa eto akaiketo aloha député Rabekitsana. Miarahaba député. Fahasalamana namana faniry ary miarahaba ny namana rehetra teknisianina ato amin'ny MBS sy Radio Mada, indrindra ny teknisiana rehetra izay mitraikitra amin'ny MBS manerana ny nosy. Songa diniko manokana amin'izany ny MBS ao faritra loatra mangoro izay ao ny teknisianina ao amin'ny MBS Ambatondrazaka miarahaba ny anareo rehetra ary indrindra manao kokoa manokana ho an'ny vahoaka amin'ny distriktina Parafaravola. Songa dinina amin'izany ny ao amin'ny commune rural Ambojanary izay andray an'ny redynamisation amin'ny alakamisy herino avy zao ny ao amin'ny sabotsy ho avy zao ao Ambojanary commune rural Ambojanary ary ny any Samamy sady fampiarabanatrarotry ny taona no fanentanana ny antokotiko Madagasikara Comtim sy ny Distim rehetra ka dia manao kokoa ho anareo manokana ny ao Anonororo moa dia mbody vilany tena kaiky mihitsy ary tena miondana no miara-manonjo mihitsy ny commune rural Anororo dia manao kokoa manokana ho anareo ary ny ao Parafaravola izay misy namana avy any ampitan-dranomasina ndosiny fahafatesana tany Niger dia ho tonga ao Parafaravola ny tonga eto Tananarivo nofo mangatsika androany Maly dia hidina any Parafaravola ao Parafaravola ka dia miondrika mpanajana izany tanora izany hoavy ny firenena nefa ndozony fahafatesana tany ampitan-dranomasina ka dia miondrika mpanajana ary miarakory amin'ny fianakaviana rehetra ao Parafaravola ka dia ao amin'ny famira be masoandro zany ao Parafaravola ka dia miarakory amin'ny fianakaviana rehetra. Eny ary. Omaly moa taminapita amitsika mivatana zany de ny resaka tamin'ireo andraikitra samihafa ndresaka ihany koa tamin'ireo lalan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fandalovan'ny tany Akarian de nahavoasakana teny Sambaina zany fa ny député Rabekitsana avy any Parafaravola koa izy niakatra hamonjy an'le fiaonana ho an'tiako Madagasikara satria zava-dehibe ihany koa ny fifanotronana tahaka izany de teny andalany izy zany rehefa le nandeha tongotra eny filoha Marc Ravalomanana no nifanena tamin'ny filoha Marc Ravalomanana sady voasakana ny lalana dia niara-dalana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tao zany député Rabekitsana ary alefatsika eo moa zany le kabarin'ny député Rabekitsana rehefa aveo zany entiny ilazana amintsika fa ny ekipa eo daholy ao anatin'ny lalao zany ary tena nisehatra niona mihitsy tamin'ireo mpitandro ny filaminana fanao fangalam-pery tao anatin'izany tanàna Manjakandriana zany député Rabekitsana teo ihany koa député Jery Randriambolaina député Alain Ratsimbazafa zay ekipa niaraka amin'ny birao politika ihany koa nitarihan'ny Rina Andriamasinoro izay ny antokotiko Madagasikara Ricordo Jean-Claude tany Manjakandriana Renivohitra fa izahay moa zany taraiky taty Sambaina taty député Rabekitsana fa zao alohany tena iresantsika ny lafin-javatra rehetrarehetra de ndao aloha alefatsika ity sary zay nampiseho ny fisakanana zay natao ny mpitandro ny filaminana ity teo Sambaina no natao zay sakana zay de ny sakana moa zany le azo le mba-andalana iny de hersa zay ampiasainy ny mpitandro ny filaminana de arahantsika zay de vita zay hitondra fanazavana am'izay ny député Rabekitsana sy ny tenako zany sy ny fomba fahitany ny zava-misy zany ndao ara namana teknisiana Ny ala voamarena be agny Antananarivo mba manana fotoana mienjehana
fa mba aza atao anareo aza atao an'io kosa ny olona aza atao an'io kosa ny olona fa ianareo olona hoe za sura fa tsy nomemeny fahatany gradinareo areo olona manampahaitra mianatra afaka mandiniky hoe atony mety atony tsy mety zao ve ny heverinareo fa mety ka miary flo fa tsy miary vahoaka tokony vizivizen'olom-pirenena rehetrarehetra tsy lalana ty ora lasa mijalo voasakana eto le olo-pirenena ndeha etsinanana ndeha ekandrevana voasakana eto a tsy mahavitany famelomatenany a de eo a mijaly le vahoaka ny vidim-piainana efa miakatra ihany de ampijalinareo le vahoaka tsy hivezivezy ampijalinareo le vahoaka tsy hitady vola inona fahalemena zany ny dikan'izany malemy toy izay natezeran'ny olona tamin'ny lalam-pirenena faharoa androany antony ny filomarika Ravalomanana nonosakanana tsy ho an'ny Manjakandriana dia ny olom-pirenena no niarany zazy nidiny indray ny baiko avy amin'ny mpitondra fa tsy mahazo mihoatra tosambaina ny filomarika Ravalomanana lalàna viaizy izany no ampiarin'ny mpitondra sy ny mpanaraka baiko toy izao no ahafahany mandrara olona tsy hivezivezy zo ny olom-pirenena tsirairay avy anefa no mivezivezy indrindra fa filoha teo aloha izay manana ny sata amin'ny veazy na ilaina ampiatra ny baiko aza tsy nanana navaly teto angataka fampiarabiana tratran'ny taona reo androany ato amin'ny toerana makanina d'accord fa alohan'izay zay zavatra zany vezivezy voalohany aloha memano le izy tsenany androany fatanareo ngamba zay hoe tsena ny sécurité ny tanàna sy ny sécurité anareo sécurité anjaranay zany tsy anareo fa anareo mpiambana mantom-panjakana zay rolombovity mahalala zay zavatra zay fatareo ve voasoratra amin'ny adininy fafolo amin'ny lalam-pandenana fafolo mazo liberté de circuler Manjakandriana nagasa Madagasikara atsika anay kina tsy vezivezy ory ato any nangatanareo de afaka makanareo misy antony manokana ve ny mety anakanana an'le lalana zafady nangataka anao fampiarabana tratran'ny taona nareo androany a ao amin'ny tiko sambaina diangavina anao mba anatona niany misy tranonay tompoko de saika andeha ao zay atao ve sa misy antony manokana mihitsy tsy ahafahanay manitsaka n'ity lalana RN2 ty tsy vola ao anatina fankalazana fampiarabana tratran'ny taona zay fa manana antony mihitsy aty Manjakandriana fa mbola tsy ao anatina fankalazana tsy événement politique tsy ao anaty fety zany ijery ny trano tao Manjakandriana no antondia ny alohan'ny anaovana ny fifampiarabanana tratran'ny taona tao sambaina saingy izao tsy navela mihitsy ary namelarana ersatra amin'ny arabe tsy nahasakana azy anefa izany nidina ny fiara ny filomarika Ravalomanana ary nandeha an-tongotra miala teto sambaina hatrany Manjakandriana mandroso sy miverina disy fahavalo hatrany ny mpitondra amin'ny sakatsakana ataon'ny filomarika Ravalomanana toy izao nampiatsihany indray mantsy ny herim-pamoretana androany ny tsy fandriam-pahalemana nefa efa mampiteny ny mona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nakatoavy ny fanjakana malagasy dia milaza ao amin'ny andininy faharoapolo fa ny olona rehetra dia manao manana zoa ivory malalaka sy hida anaty fikambanana ny olona rehetra dia manana zoa ivory malalaka sy hida anaty fikambanana ny andininy fahafolo amin'ny lalam-panorenana malagasy dia manambara fa ny fahalalana manao hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana sy ny fahalalana manao gazety ny fahalalana hida amin'ny fikambanana na ainao manjery anorinana ny fikambanana ny fahalalana mivory malalaka ny fahalalana mivezivezy ny fahalalana fieritreretana sy ny finoana dia samy iantohany amin'ny constitution daholo na ny lalam-panorenana ny lalàna feujour lalana fa 2018 008 tamin'ny 11 mai 2018 mikasika amin'ny fifidianana sy ny fitsapahakevy-bahoaka ao amin'ny lalana fa 5 andalana fa 3 dia milaza fa mialoha ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ofisialy amin'ny fifidianana sy ny fitsapahakevy-bahoaka
ny antoko politika dia mandray anjara amin'ny fanetanana ny fiainana ara-politika ao amin'ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny lalàna arana fa 2011 tamin'ny 2011 bar 012 nikasika ny atoko politika dia manambara amin'ny andininy fahenina amby-roapolo fa ny atoko politika dia manana didy anofana ny mpikambana ao aminy anentana vahoaka andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ny ara-politika ary ianao tatitra nikasika ny rahana ara-politika tsy fanaraka tsara amin'ny lalàna iraisam-pirenena na loi universelle tsy fanaraka amin'ny constitution nefa ianao ny tokony mitandro ny filaminana ny ati-tany fandripahalemana ka ny andininy fahavalo amby-roapolo amin'ny io lalàna mikasika ny antoko politika voalaza ambony io dia manambara fa ny fihetsiketsehana sy famiriam-bahoaka ataon'ny antoko politika dia malalaka tsy maintsy manaja ny lalàna manakery nikasika ny fihetsiketsehana sy famiriam-bahoaka nefa izy ireny inona tsy najaitsika teo zao ireo olona milamina be reo atao retany ho rentany ty fanambarany ty ary vaovokako zao de zao ho fantany ny olona rehetra ny fanapahana laharana fa 10 CDD ACC D3 tamin'ny 3 mai 2018 dia milaza ana ivory amin'ny vanim-potoana mpifidianana dia tsy maintsy amarinina amin'ny mety isin'ny fanakorotanana iza zao manakorotana tsika sa izy araky reo andiny lalàna voatanisa eo ambony eo reo dia ambaranay ato amin'ny tokotiky Madagasikara fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana sy fandikana ireo lalàna velona eto amin'ny firenena ary tsy fanajana ireo fifanarahana iraisam-pirenena nataon'ny Madagasikara sy tsy fanomezana lalana ny antoko ny tsy fanomezana lalana ny antoko sy ny fikambahana politika anatanteraka famiriam-bahoaka akalamanjana manerana nosy fa nososiana ihany koa io nataony io ny demokrasia eto Madagasikara sy finiavana ambolo-korotana ino tsara ambolo-korotana eo amin'ny firenena sy manerana ny tany Madagasikara noho izany dia ino tsara teny aminareo ary vahoaka malagasy rehetra manainga ny gouvernemanta andray andraikitra momba n'io ministra anankiray io manainga ny gouvernemanta andray ny fepetra rehetra ampitsarana ny famerana sy ny sakana eo amin'ny fampivoriana ataon'ny antoko politika eto Madagasikara miantso ireo solombavam-bahoaka ianareo zany a mba tena anamafy tsara an'ireo ary miantso koa ny préfet sy ny chef district tsy anatanteraka ohatra ny androany zao mety mihitsy ary akasitrahantsika tsy anatanteraka zay baiko mifanipaka amin'ny lalàna velona sy ny lalàna misy atantany sy fanjakana manainga ny mpitandro ny filaminana ampitsahatra ny herisetra sy fanakatsakanana amin'ireny herisy so de verinao fa tsy tonga efa hoe tia ny fanarahana de tia ny fanarahana naharitra ora maro ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faharoa androany tsy nisy nahazo ny vezivezy ny fiarana niakatra nanindiny lalan-drano Madagasikara nefa ity lalam-pirenena ity mangany fotsiny fahampitehany izy tsy nisy ny kojakoja intsony antaonany maro eny ary ino ny endry zava-misy de tonga de nanaraka iny ny fanambarana zay nety ny filoha marikaravalomana fa integral izy a rehefa avy eo de ovakitsika zany na izany naty zany aza nandritry ny fotoana iny a de napita hafatra mazava be mihitsy ny solomavam-bahoaka zay tonga tena toerana de arahantsika vetivety aloha zay afatry ny solomavam-bahoaka tena toerana zay de miverina ato amin'ny député Rabeka Jana amizay tsika satria député Rabeka Jana ihany koa niainany zava-misy taty Manjakandriana taty sy nanao fangalam-pery reto mpitandro filaminana zay amanjatony akoatra ny mpitandro filaminana taty Sambaina zay niambina anay fa zay moa zany tsy de tena ohatran'izay hoe olona kanosaka hoe ny embenana de tsy metsika zany tsy aty amintsika zany de inotsika aloha zany ny kabary nataon'ireo solitenan'ireo député zany zay nandray fitenenana omaly atao Sambaina teto Sambaina ity fahatapahana lalam-pirenena ity androany ny iovindray mantsy nitetika adin-dramatahora teo aloha raha nosakanana tsy anatrika ny fotoana mpanoana ny dimy izao tsy avela mivezivezy mihitsy indray ny mpikambana tony ahoana loatra reny tahotra ny fanjakana amin'ny antoko timy me reny ny zavatra hitatsika teo a ny tenanay moa anisan'ny solombavam-bahoaka maromaro zay a anisan'ny atrika andreo a
de hitany arahana nahita teo ny ohatra nameny président Ravalomanana araky ny teniny teo de hoe tsy miemotra isika ary tsy niemotra izy a fa nanomeny ohatra ny oaran'ilay barazy a de tsy sankitika azy fa zao ny zavatra ampitandrematsika ny reto ambara fa manana ny fahefana kitio ao any singambolon'ny président Ravalomanana ahitanareo azy miteny aminareo izay fa zay a miezaka manara-dalàna manaraka ny ara-draniny nefa reny ny ataonareo anay trotra ihany ny teniko a beta be fampirirona am'izao fotoana zao resaka tamin'le mpitandro filaminana zay teo a de basy no arangarangana tsisy ampitahoronareo eto efa tsy rary ny ataon'ireo a tsy manara-dalàna fa tsy manakatra amin'ny farantsika e efa hitatsika zavatra tsy netriretraretra ny tena ataoko de zao voiny ray mandeha tsy fahalalàna voy fanondrony fa tsy fahaiza ary mbola raha vo fantelo am'izao tsika adalàna tsy anaiky tsika ary zay député de tsy anaiky tsony amin'ny fanakatsakana atao président mitodika manokana ampitandro filaminana eto lehibe anareo rehefa mifona fa nareo ndray ve tsy fony e efa mba tokony fony nareo zalafa zakatsakatsanana ny lalana tenikely tia nampitaina amitsika fotsiny a itsika vorolany oatra zao dia mila mifanetana mila mirahina manana filo sahy itsika dia tsy maintsy manaraka zay fa sahiny ny filo zay everaha malalo fa asana jolamboto noeto de jadona noeto noho izany ailana fasahina tanteraka tsy emitra intsony izahay ho ny tia mandroany natony ahoana eri-pamoretana tao aminay efa ohatra tsara ary hoarahina ny fahasahin'ny filo nasionaly na toko tia mandroany iny zay ny tatra azo ataontsika tsara i député Rabekijana ny tsy azo atsara aloha zany sy ny ainana ny zava-misy maly a de aleo député Rabekijana ndray hitantara satria ianao avy aty parafaravola président moa zany a tena tonga de iny nandeha iny andao andeha tongotra rehefa sakana ny reto tsika de nizara ny ekipa nisy nijana teto sambaina de nisy fa nandeha tongotra lavitra le président ary mbola matanjaka président Marc Ravalomanana ino maly iny inona ny zava-misy ndray député Rabekijana voalohany namana faniry manaiky ny fitondran'Andriamanitra ny tenako ary io Andriamanitra io a tena fantany zavatra tokony ho atao a am'le izy satria raha niala tany aparafaravola ny tenako tamin'ny Romaraina andeha nentsika atia Manjakandriana any Carion Sambaina dia anatratrany amin'ny sivy any Sambaina kanjo nisy camion accidenté nivadika teo Mandraka de nitona teo le fiara tam'le camion iny de nisy tara kely teo eo amin'ny adiny ray sany adiny ray latsaka fefany teo Carion teo Mandraka tamin'io aisa mihitsy de iny zany nampatara ny tenako a de zay nazahoako hoe taty tsy tafavoaka ta Manjakandriana satria tao Manjakandriana koa nisy miaramila efa any amin'ny efajato latsaka kely tany teo Manjakandriana mixte de nisakana anahy moa zareo a zany izy kokarda ny tomobiliko dia tafavoaka de tafavoaka teo am'le Sambaina de iny am'izay président Marc Ravalomanana sy ny ekipa nandeha tongotra avy any avy etya tany avy etya Sambaina zany de teo ny nahitako amin'ny président Marc Ravalomanana de tonga de namondrako tanaty tomobiliko de teo a tonga de lasa zay a nandeha nakany Manjakandriana de rehefa nahita anay ndray le hémorrague voasakana de nanentsika anay satria président Marc Ravalomanana niaraka tamiko za chauffeur tamin'io a de nanentsika anay le hémorrague de lalana ratsy de noara le hémorrague de nisakana teo kanjo nisy irika kely a omby le tomobiliko de nidepaseko le namaky le hémorrague a de tonga teo Manjakandriana am'izay a
mbola sakana ihany ny manjaka ny miaramila betsaka be de amin'ny masolom-bavambahoaka mo de droako mivezivezy amin'io a de nivakiko any le gendarme sakana de inona tonga ny président Marc Ravalomanana tafita ary netsena navita ny zavatra nataony rehetrarehetra ka dia isorana n'Andriamanitra zay fa kosa mitodika aminareo mpitondra indrindrandrindra ianareo a solotena izay nanao an'iny fanambarana zay nataon'ny ministre ny intérieur iny zao no teneniko a mahaiza anareo makalesona ianareo mpitondra reo ary marina iny kabariko iny a ny tsy fahaiza ny vo voalohany tsy fahalalana vo faharoa tsy fahaizana ary ny vo fahatelo raha mbola vo fahantelo de fahadalana manoloana an'izay dia efa nahita an'ireny événement teo aloha reny reny événement be mifanesy reny ary eo dérapage politique reny zavatra nisy omaly reny tokony ho fantatra reo mpitondra fantatra fitondram-panjakana fa mana raha tsy endrika ny fitondram-panjakana iny zavatra nisy omaly iny lalan-dra-pirenena avokavoky Madagasikara no blokena anatin'ny adiny ray mahery ora maromaro betsaka n'olona tsy faly tam'ireny président Ravalomanana ve no sakananareo ny tokotiko Madagasikara ve no sakananareo de ny fiainam-pirenena rehetra no blokenareo ray zay faharoa président Ravalomanana en tant que ancien chef d'état manana statut particulièrany afaka mivezivezy manerana ny taniny Madagasikara hatrany apita tsy tokony ho sakatsakanana izy amin'ny zavatra rehetra misy reny fahatelo izahay solom-bavambahoaka de manana karta amin'iny karta iny de manome anampy mpitandro filaminana amin'ny fahazahoana mivezivezy fa efatra izahay solom-bavambahoaka dia manana droit kianay izahay afaka manao tatitra ho amin'ny vahoaka ary takiny lalam-panorenana izany droitny solom-bavambahoaka zany manoloana zay miteny aminareo indrindrandrindra ianao monsieur le ministre namoaka ny fanambarana izay hoe tsy azo atao ny mamoro olona eny Kalamanjana efa période électorale am'izao fotoana zao marina fa tsy mbola misy ny propagandy fa manana droit ny antoko politika rehetra afaka maneho ny heviny indrindrandrindra ho avy ary ny congrès national ndreo toko politika daholo reo tsy maintsy amory vahoaka reo tsy maintsy hanao congrès-ndreo ary reo tsy maintsy ampafantatra ny zava-misy amin'ny toko politika ny tsirairay avy manoloana an'izay de tsy ampy tsy azo atao anaty salle izany congrès zany eto zao ny atokotiko Madagasikara anao congrès national ary defa eto defa miteny izahay any amin'ny faritra loatra mangoro anao congrès régional sakatsakana eo moa izahay ifampitady eo tsika avy eo aux amateurs zany teneniko zany za solom-bavambahoaka miteny an'izay mba hanandramo sakatsakana moa zay any amin'ny faritra loatra mangoro miteny aminareo fitondram-panjakana ny tenako oka tsy fanakatsakana oka ny olona rehetra aneo ny heviny ary ao anatin'ny lalam-panorenana andininy toko fahafolo mibaiko hoe afaka maneho ny heviny ny olo-pirenena rehetra indrindrandrindra ny toko politika ka de zay ny zava-misy omaly dérapage politique iny nataonareo omaly ary nieritreritra ianareo fitondram-panjakana mieritreritra anao monsieur le président Andry Nirina Rajoelina fanasoanao iny zavatra omaly iny tokony misy sanction ataonao amin'ny ministre ny atitany
satria na ny ministry ny atotany ary tsy nafea ny zavatra rehetra ary vaky n'olona ny baiko nameny ministry ny atotany afabaraka ministry ny atotany tokony abrogenareo arapiso de rapitso a iny ministry ny atany iny satria tsy crédible zany le fitondram-panjakana namoaka ny fanambarana iny a nefa zao ny zavanisy ary fantaro tsara fa eran'izao tontolo zao mahita ny zavanisy omaly iny blocage économique blocage bloqué daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny lalam-pirenena iny na ny olona ara tsy tia président Marc Ravalomanana lasa tia azy automatique na ny olona tokony ho tian'ty fitondram-panjakana ty lasa nakahala n'ty fitondram-panjakana ty noho ny zavatra nataonareo omaly iny zany anatrika ny zavanisy omaly iny a tsy mendrika iny a ary tsy mendrika hoisy eto amin'ny tany demokratika iny zavatra nisy omaly a tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny ya ny teny amin'ny lalam-pirenena moa zany a rehefa nandeha lesakana président efa lasa ny solombamoaka nijanona teo aterany a député Fetra, député Mbosalama, député Mambra Bendrina, député Totsoa zay nitondra foana le pourparler zany fifampiresahana de nametraka mazava tsara mihitsy fa raha izahay problème anareo dia tsy mampaninona hijanona eto zahay fa avelao ny olon-tsotra andeha avelao reo olo reo satria tao anatin'lay embouteillage lava be efa amina kilometatra député Rabekijana de nisy narary zay tena mila entina amina hôpitaly maika tany Manjakandriana misy anko zay indrindra ary rehefa nambara tany zareo zany tonga tao koa le olona le nitondra an'le marary misy marary mafy ao nisy olona amonjy asa bloqué misy fiara fitaterana nientsika lera hidirana ny Tamatavy ratsy zany sarotra be ny miditra alina ny Tamatavy sy ny sécurité an'le voyageur zany rehefa tonga Tamatavy amina insécurité ny Tamatavy de misy retard zany le fidirana ny Tamatavy tokony ho tafiditra amin'ny 5 manjary ohatrany hoe amin'ny 7 na 9 alina vao tonga ny Tamatavy tombony dépense an'le olona misy touriste zay nentina fiara sy agence de voyage tokony izatany nahita teo misy moa zany le japonais nisy vazaha maromaro nahita teo iny ty bon tena mbola tsy nahita ohatran'izao zay tsara aloha ny ahitany reny olo reny hoe ohatran'izany le zava-misy de efa nangatahana foana avelao reo olo reo andeha tompoko na presahana mihitsy le olona ary zay isorana anareo olo-tsotra mpitatitra mpandraraha sy ny sisa zany nalefa teotsika teo moa sompony député Rabekijana ny aminy hoe tena namela malalaka mihitsy ho an'reo olo reo indrindrandrindra solombamoaka hoe manana zo reo olo reo andeha ary zay mihitsy angeny ambaran'ny constitution hoe fahalalana maneho hevitra sy miteny tsisy loha zany eto Madagasikara am'izao satria fanampenam-bavatsika ingy io zavatra rehetrarehetra atao io e fahalalana eo amin'ny fifandraisana tsisy koa zany io mahazo atsika io tsy mandeha amin'ny bouquet satellite mahazo la gazette de la grande île anisany daholo koa zany fahalalana manao gazety zany zao de fa anisany perta anankiray filoha Marc Ravalomanana omaly de tena nyteny mihitsy tsy mety io zavatra mahazo any orinasa tserasera anankiray io ary nisaotra ny fédération na ny mpanao gazety zay manohana an'lay fanampenam-bava an'le orinasa tserasera fahalalana hiditra amina fikambanana fahalalana fefetreretana fahalalana ivory malalaka fahalalana mivezivezy rava daholo zany nambarandrina teo ny déclaration universelle de droit de l'homme article 13 ny olo-pirenena rehetra de manana zo ivezivezy ambony ngeza be zany sy ny avy Madagasikara tsisy nampiariny zany ny fahalalana akoatrin'izay ho an'ny antoko politika loi 2011-012 article 28 article 26 tsisy nampiarina daholo zany tena nitsakitsahana de le ministre mieritreritra fa simple à communiquer déclaration ry amin'ny TVM maneveriny fahafoana le déclaration universelle de droit de l'homme ahafoana le constitution ahafoana le loi samihafa na 2018 io na 2011-012 de tena zay na tonga ny président omaly ity toki kely ty président omaly tena tsy ao misy ny mpikambana bro politique Julien André Morasata amazoky raha emandrena azy ao anatin'izany corps ny administrateur civil zany de sady rese mihitsiny hoe tandremo ho anareo zandry teorina manaraka baiko fahatany fa manahirana le zava-misy satria lasa le zavatra any anarana
anatin'ilay tokony ho ampiarina araky ny ara-dalàna tratran'le baiky politika sy ilay fironana ataon'le tompon'andraikitra manao politika fantatra nge ny ministra tsy afaka iteniteny an'io fa tsy maintsy misy filohan'ny repoblika baiko za tsy miteny mihitsy PM fa PRM manao ambadika zany ahoana ny iteniteny ery amin'ny TVM izy ao anatin'ny zavatra resahany de hoe ny exécutif manao ny asany afaka manao zany asany ara-dalàna zany na mitokana io na manao inona eny akalamanjana arak'izay famorina taony iza moa ny lehibe ny exécutif lehibe ny exécutif le président de république ny exécutif anankiray ny gouvernement président de république foana mitokatokany zavatra etsery io mba hamadiana an'ireny ho lasa propagande politique de zany hoe bloqueo zany aty amin'ny fanoherana tia Masiravalomana marika fa avelo Andry Rajoelina sy ny député any handeha malalaka zay io zavatra tianjareo atao io député Rabekojano ny tena mahagagana am'le izy namana faniry tsy fantatro na tena nianatra lalàna na tratrana pression politika na misy devoly nanolo-tsaina andry zareo fa reny zavatra omary reny tena fotana mafaty reny tsy amin'ny tany mandalany demokratika ny zavatra nisy omaly reny ary tokony tadidintsika vahoaka malagasy rehetra fa itsika vahoaka malagasy rehetra raha ohatra zany foana ny zavatra iainana de mbola tsy misy any ny fivoarana ary fampandrosoana anty ity Madagasikara ity hiatrika fifidianana isika zahay ao anatin'ny atokotiko Madagasikara izay ao anatin'ny atoko mpanotra dia mieritreritra mihitsy fa ity fifidianana amty 2023 2024 io de tena fifidianana fanavotam-pirenena tena fanavotam-pirenena misy zavatra tsy mety amty firenentsika ty mila avotana mila ovana na ny toetsaina na ny fomba fanaovana politika indrindra ny fiarana amin'io resaka vondrona politika reo de zay no mahatonga amin'ny teny manao le slogan hoe ny fifidianana 2023 filoham-pirenena amity dia fifidianana fanavotam-pirenena jerentsika ny tsy hoisy korontana mialohan'ny fifidianana anivo fifidianana ary aorian'ny fifidianana izany zavatra zany nefa zao de efa tokony ho jerena sahady aiza ve namana faniry zany anao redynamisation tany Andrebakely commune rurale Andrebakely sud tamin'ny sabotsy lasa teo de sakanana miaramila gendarme misy 12 misakana eo nefa any amin'ny commune kely ery manao redynamisation comme team de sakanana ahoana moa ny anekeko an'izany ahoana fomba ampivoatra sy alalan'olona sensibilisation ny resaka hevitra tianao ampitaina any amin'ny toko politika anao sy any amin'ny vahoaka zay miara-monina aminao raha tsy misy ny sensibilisation ndreo vahoaka reo izay nge ny zavatra ary tsy maintsy misy tatitra ho ataoko amin'ny masolom-bava-bahoaka na amin'ny manoloana an'le vahoaka tsy tantiny mahita an'le vahoaka amandrivony izay miandry anahary de sakana zay mihitsy problème nyreto olo reto everiny fa izy ihany mazaka vahoaka ny anazy moa zany vahoaka atao solom-bava-bahoaka mamory vahoaka amina comtime misy atrany amin'ny vahoaka misy any amin'ny 4 arivo 3 arivo de tsy tantiny le fanjakana mahita mamory le vahoaka 4 arivo 3 arivo dia sakanana zany ve de tsy rariny zany ary zay na tonga anyteny tamindreo mpitandro filaminanareo hoe iza tsy aza mieritreritra anareo za solom-bava-bahoaka tsy anakorontana ty firenena ity fa ampilambina ty firenena ity ary au contraire ny zavatra ataoko kanjo moa nandefitra zareo de napiditra anay tao anaty salle tao commune Andrebakely sud nanaovako le redynamisation sy fampiara-banatratry ny taona ny lamina lasa zareo indray niambona ana ny fanotra kely izy lasa zareo indray niambona ana izay nanao redynamisation teo faly le vahoaka ary tena ozin'le vahoaka hoe tsy rary loatra ty zava-misy eto amty commune kely nge zany fokotany fito nge zany commune Andrebakely sud zany ary tsy mahonga mpanjakana zany tsy mahonga mpanjakana ohatran'izany koa le amin'ny manjaka andrina tsisy fanjakana mionganany ranga
zegny any tena magaga amity fitondrana tena le tahotra le izy le tahotra le izy ary raha ohatra mbola averiko ihany raha zao zavatra ataonareo zao ny mitoy a ratsiratsy no ny résultat ny era-jaonary mampianina no résultat azonareo eo itsipona kotra ireo manko tena sako miteny zany am'ty plateau ty tena sako amy masolom-bavambahoaka ana miteny am'ty plateau ny MBS ty fa raha zao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ny mbola mitoy intimidation sy ny namany sy ny namandreo mieritreretinareo fa ho latsaky ny 8% ny résultat azonareo zay ny zava-misy ary tena zay ny réel zay omaly moa zany a le fahatsilotsaina n'lay solom-bavamboaka ny antokotima lay mpiara-miasa rehetra zany nametraka mazava tsara io sakafo ho an'ny olo-pirenena ny lalana fa tsy namela le mpitandro filaminana fa angamba député Rabekitsana raha ohatra ka nitoitio iny amina ora vitsikely asa zay nahazo teo tena zava-doza ny tanga teo satria efa tena tezitra le olona tezitra ny olona marobe teo a zava-doza ary tsy vita n'le mpitandro filaminana niaro amina zavatra mety hitranga tam'ireny tena zay mahatonga zay hoe félicitena foana le fahasahiny solomamboaka kanefa manao zavatra ampisainana ny aminy hoe aloha tandremana tsara sao zavatra kely tsy apozina avy aminareo mpitandro filaminana le mpitandro filaminana ny eo ihany mijoro fa hita hoe tsy vokatry ny fony satria rehefa mba miresaka amin'olona kely ambadika de hoe mafy ane mahazo anay zay mihitsy teneny mpitandro filaminana tamiko maly tsy fidiny aminay ne monsieur le député ty zavatra baiko mahazo anay ty ozy mpitandro filaminana miteny zany amiko tsy fidiny aminay a ny baiko atao aminay ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe tena ho zava-doza eto Madagasikara eto raha tsy mitandrina tsara ary tokony tadinareo mpitondra fanjakana io fa sakatsakananareo olona io de rapace politika ho anareo io tsisy tompotsy ho anareo io fa voamay anareo a dénigré ary misy chute libre mahazo anareo amin'io fisakatsakananareo io ary nantompona ndraikitra rehetra izay any amin'ny isanambaratongany any tsy azo favera ho avy amin'ny vahoaka reo tsy nitsonoaviny vahoaka ny zavatra misy eo ohatra ny zavatra nomeny zavatra ny tenen'ny ministra intérieur iny de fa tsy nitsonoaviny vahoaka nge reny nefa talokeliny iny zoma fa zoma raha sy diso asa sabotsy a fa mifanindran-dalana amin'iny le sego ny fona le ohatra zay le filohan'ny repoblika nge efa nisy fotoana nanao miakolopata ny lakesta tamin'ny vatomandry izay ozy izy manimba nyity fireneny ty izy zany io teneniny io tsisy idiratsika am'izany izay mpanao politika fa izy ny tiany izy ny tiany tenenina efa manao miakolopa le minisa segy efa nyteny mihitsiny am'le fifonana am'izay nataoko na nataony namanafa sisisa misy dikany zany langazy zany fa mbola misy ary ny problème koa ane namana faniry tena zavatra hitako a misy scandale fotsiny miseho ary zavatra kely fotsiny tsy voahevitra ohatra enao ve en tant que filoham-pirenena en tant que filoham-pirenena asa hiteny amin'ny vahoaka malagasy hoe izany ny champion izany zao de enao koa ve en tant que filoham-pirenena masamy teny mipipiakiloty reny zavatra tsy normal reny nefa nge mifototra any am'zareo le izy mifototra any am'zareo le izy fa mifototra any am'zareo ihany le tahotra any lehibe indrindra zay ny problème anareo fa le vahoaka zany am'izao fotoana zao tena efa tonga saina député Rabekitsana tena tonga saina satria miady amin'ny fiainana le vahoaka eritrereto any Ambatondrazaka any amin'ny faritra loatra district anankitelo Aparafaravola Ambatondrazaka Andilamena tsy ary nisy an'izany stock tapon zany hatram'izay zavatra tsy ary nisy nandritry ny 9 taona na 4 taona am'izao tsika miteny zao lasa misy stock tapon amidy any ary ny kapoka amin'ny vary tsy ary nisy an'izany hoe 5,700 ny kapoka amin'ny vary fotsy any amin'ny district na Aparafaravola
de zany ny zavatra iainana ny zavatra rehetrarehetra tena miainao tebotebena daholo le olombelona ny vahoaka malagasy efa indisa inge io zavatra misy io e fa tokony heritreritra ihany nareo mpitondra fanjakana indrindrandrindra ianareo membre ny gouvernement fa nareo isaka à chaque moment manao dérapage à chaque moment anao dérapage ho avy fivorina io a réunion session parlementaire en mois de mai io ahita tantara amindreo solombavam-bahoaka eo na ianareo membre ny gouvernement ho avy ny fanatrena aminareo fa ho grave be io a tena za miteny an'izay fa raha tsy mahay manova famindra anareo manompoka zao ho sahirana za koa miteny anareo mahazo baiko avy ety ambony ety any amin'ny ambaratonga-pahefana any ambany any jerevo tsara le fiarahamonina aloha mba jerevy any satria na inona teny anareo miaramonina amin'olona ianareo a tompona ndraiky mpanjakana rehetra any amin'ny ambaratonga-pahefana rehetra any tsy maintsy miaramonina vahoaka ianareo fa aza de mandray baiko fotsiny hoe izao ny teny an'ny mpitondra fanjakana any ambony de anatanteraka an'izay misy zavatra azo tanterana misy zavatra hoe mba ho jerena ihany ny marimaritra iraisana am'le vahoaka zay ambany fiadidinareo rehetrarehetra any fa io a misy zavatra iseo io raha sanatria tsy manandrana anery zareo io manandrana ane nareo io zao e efa mahita zay hoe tena lalatsaina ho an'ny time hoe tsy manaiky lembena zay any manko mamono afo any daholo misy fombafomba famonoana afo any zany na le serasera ny anivole fitanona filamina mamono afo ny ambina teny an-tsena ny zerina Andriamasinoro sy ny sisa afa le zavatra natao taty sambaina afa iny fa afa le zolony olo-pirenena afaka mivezivezy afaka mandeha inona ny problème am'zany de omaly zao inona ny problème nisy rotaka ve omaly nisy trano vaky ve omaly nisy olona matina naratra ve omaly nisy tsenan'olona nihidy ve omaly raha nandalo ny filoha Marc Ravalomanana sy ny atokotiko Madagasikara ary za Marc Ravalomanana zany tsy atory voanjo edina ny tanàna vaky ny adina satria zanany zany tika mahafantatra ny tanàna zay mipetrahany sy nalehibe azy vaky ny adina ny vezivezeny sy ny esany ny akanidina nandeha tongotra tamin'ny tanàna fa afa le izy aza ampitoviana mihitsy le izy de maninona raha mijoro Rina Andriamasinoro tsy azony atao nga no mijoro eny akaikin'ilay RN2 satria zany ndray zany zao ny resaka voizina any de maninona tsy azony député atao nga no mivezivezy amin'ny lalam-pirenena io zao lalam-pirenena faharoa andehanany député Rabekijana tsy azony olo-pirenena atao ve no mivezivezy any ko efa nytenena avy aloha reo olo reo mandeha fa tsy navela tian'izay zany le tahotra an'le Marc Ravalomanana sy le time mihitsy ny tena problème député Rabekijana ary zay ny andatsaka ny côte politique an'reto olo reto efa menjery io a fa menjery io omaly any ane de efa feno fivorina nataonareo niaraka tamina solombavam-bahoaka sisisa tany ambadika tany fantatray le izy omaly nisy grève mipoka amina université zany tokony alaminareo telo Fianarantsoa Mahajanga Tomasina firy mbola tsy milamy meto io zao any ambala avao migrève raha sy diso a resaka commune sa inona be da be ny arere tsy voapehenareo fa aloanareo manentsika ny tiako Madagasikara sy Marc Ravalomanana satria zany no adversaire politika manahirana anareo sy manelingelina anareo de foroporonina daholo ty rehetrarehetra ty ka tsy tokony mandeha ohatran'izao isisisy afa hoa le tato asambaina tao am'tiko fa alohan'izany izy manana droit izy raha mbola te andeha ho any Moramanga ary izy vo miverina zay indrindra ancien chef d'état ny président Marc Ravalomanana manana droit izy zay même manam parti politique azo atao zany na ho any matasoa any amin'ny ermitage izy ohatra na ho any matasoa ijeresy urgent izy ka viary ina problème anao anjany zay izy vao asambaina fa le izy zany de hoe tsy mahazo mihetsika eto nareo na etseny sanalakely zany izy de tsy afaka mihetsy zay le tianyreto olo reto atao mankony ka efa resina re io efa miandro sarana manompoka izy io zay indrindra efa miandro sarana efa resy reto olo reto efa miandro sarana mazava tsara nge sary omaly tsisy olona merariny anareo mihitsiny vahoaka tsotra no resaka taminareo omaly hoe zay tompoko ny teniny solombavam-bahoaka ikisaka zahay tompoko fa avelao reo olo reo andeha ty tsy miva kinona tsy sazinareo miaraka amin'ny time zany le vahoaka tsotra zany ve
ny fomba ahafahana hoe mampanjaka na mampandany na hoe mampanaiky an'le fitondram-panjakana député Rabeko zany sady amaraparantsika zany raha misy afatra tianao resahana ihany indrindrandrindra any tanàna député raha mbo salama raha teo sy ny namana samihafa efa vombonina ambadika eo ia iny moa ny zava-nisy maly a ambava omana ampomieritreritra ho anareo mpitondra fanjakana lesona raingeza be ito amin'ny tantara ty Madagasikara tya iny zava-nisy maly iny ary tena mino a ampieritreritanareo zay ary andraisanareo a andraikitra mikasika an'izay faharoa dia iverina kely any amin'ny resaka redynamisation sy resaka fampiarabana tratry ny taona any anivon'ny Comtim sy ny Distim na districtna Parafaravola ilazana zany anareo a ao amin'ny commune Comtim sy ny Fokotany rehetra ao Ambojanary fa amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny rora sasany tolakandro de ao amin'ny comté ao amin'ny efitrano malalaka ao Ambojanary izay mbola lazaina anareo ihany ny toerana sinazy lefa any amin'ny MBS ny toerana sinazy amin'ny rora sasany amin'ny lakamisy heriny indray dia misy fampiarabana tratry ny taona any Sahamamy dia ilazana zany anareo rehetra Comtim rehetra mba hijeren'izay sy aplaza an'izay rehetrarehetra zay fa ny fanambarana moa zany sy ny filazana ary fampiatsahivana de ho ataotsika any amin'ny MBS local any Ambatondrazaka zay ihany ka dia ny any Antanambe de misy hetsika lehibe izay ataotsika ny 12 mai hetsika lehibe ataotsika fampiarabana tratry ny taona ary indrindrandrindra redynamisation sy fanamafisana ny fanatsona andreo Fokotany rehetra sy ny commune manodidina ny Antanambe le 12 mai manarivandro manomboka amin'ny 7 jusqu'à manarivandro isy tompony andraikitry ny bureau politique rehetra zay avy ety Antananarivo ho avy any Antanambe ary ho lazaina eo ny zavatra rehetrarehetra ho misy am'izay ary ny 13 mai indray dia any Ambatondrazaka no hetsika ngeza be hetsika goavana izay ataon'ny atokotika Madagasikara na ny fampiarabana tratry ny taona indrindrandrindra ny redynamisation ary indrindrandrindra ny hetsika ao anivon'ny rectim any Ambatondrazaka ka dia ampatsahivina antsika rehetra zany izay daty rehetra zay mikasika ny fampandrosoana ny any amin'ny faritra districtna Parafaravola satria ao anatin'ny miandro miakabokatra ny faritra aloatra amin'izao fotoana zao dia ny zavatra mampalahelo namana rina faniry dia ny orana tsy avy ny andro maina any ny tany vakivaky rehetra any tsy misy orana any ka efa nisy any ny filazana ary ny tatitra nataoko tany fitondram-panjakana indrindrandrindra any ministèren'ny agriculture mba hijery akaiky farafaratsiny anareo na tokony eritreritra sady anareo manao plus artificiel mba hanondraka an'ireo tanimbary rehetra any amin'ny faritra loatra reo satria maina daholo ny tanimbary any amin'ny commune Ambovory ny commune Menatsimo rehetrarehetra iny dia maina daholo vakivaky ny tany tsy ampy nyrotsakorana am'izao fotoana zao nefa de efa ikibo na ao anatin'ny phase de montaison ny vary am'izao fotoana zao ka dia ny atsasaky ny tanimbary rehetra any amin'ny districtna Parafaravola sy any amin'ny faritra loatra indrindra amin'ny districtna Ambatondrazaka PC 15 PC 23 rehetrarehetra iny dia maina ao anatin'ny haintany ka dia eto tarika anareo miteny aminareo ao anatin'ny membre ny gouvernement tenako hijery akaiky ary anomana zany plus artificiel zany fa maina antany fa mety hidina ambany be ary ny atsasa-bokatra mihitsy ny production zay tokony ho isy any amin'ny faritra loatra mety miena any amin'ny atsasany any raha tsy voakarakara dieniny zao izany tanimbary any amin'ny faritra loatra izany ny resaka
insécurité dia janjanona moa zany resaka kidnapping am'izao fotoana zao mbola tsy tratra ren'olona zay ny tratrany reny video recherche reny mbola tsy hita zany reny ka dia eto manainga ny tompon'andraikitra ny resaka tsy fandriampahalemana rehetra mba hijery akaiky ny vakivala ny fanafina de mirongatra any amin'ny districtna Parafaravola ka dia manainga ny tompon'andraikitra ao amin'ny insécurité rehetra mba hijery akaiky izany tsy fandriampahalemana izany zay ngamba namana rina no namana faniry azafady zay namana faniry ny tena ataoko satria moa namana député Rambo colonel eo mbola hoisy eo ary misy olo-tena avy any amin'ny district Manjakandriana koa ho avy eo ka dia mbola hisy fivoriana koa ataon'ny bureau politique izay ao Belera zao de mbola izy koa fanomanana ao amin'ny assemblée nationale mbola ho atao rehefa aveo ary misy fivoriana rehefa aveo koa moa any iarahana amin'ny président ka dia angatadalana dia manao veloma samby ten'Andriamanitra any vahoaka rehetra any amin'ny districtna Parafaravola samby hitahin'Andriamanitra sodra ho ana Parafaravola ho ana Ambatondrazaka zay nytenen'ny député Rabekijana zay mbola bobaka fa ambadika zay ihany koa mbola maro be mifandaram-potoana zay homanitsika homany ny antokotiko Madagasikara ary hiara-dalana am'izany ihany koa filomarika Ravalomanana de andeha zahay tsy mijanona andeha io tsy mijanona de miala tsiny aminareo zay mieritreritra fa hisakana fa io tsy mijanona mazava ny teny président Marika Ravalomanana 2002 ty fa tsy Ravalomanana 2018 averiko tsara mazava ny teny président Marika Ravalomanana 2002 ty fa tsy Ravalomanana 2018 ary efa naseho amin'ny président Marika Ravalomanana zay fasahina zay fijoroana zay satria tsy rarony loatra le zavatra ataonareo hatram'izay manko nareo ny eritreritra fa zay atao am'le team sy le atao am'le filomarika Ravalomanana de manaikinaiky manaraka efa zay ny eritreretanareo an'le izy mpandefindefitra satria zany hoe legaliste eny legaliste fa zao misy fetrany koa ny fahazakana ny zavatra tsy ara-dalàna tsy ara-drarina fa mitena lalàna fa nimbazimana fa nitsakitsahana ataonareo mpitondra fanjakana ny resako amin'io rabaina aloha fa misy mpanohana an'le fanjakana tafiditra ao anaty pejin'ny MBS ao hitako rabaina aloha satria manara-maso nareo io de voarainareo tsara ny afatra vaty aminay mialohan'ny idiran'ny député Rambosalama alefatsika aloha ny fanambarana zay soniavony teo anivon'ny RMDM fa misy pejy roa anoany ty fanambarana ty miresaka an'ireny endrika sakatsakana fanidinana vava fanampenam-bava ary eo ihany koa zay famonoana ny fahafahana liberté d'expression liberté d'opinion démocratie ny droit isam-batan'olona ao anatin'izany daholo de alefa mifaly izy le élément miresaka an'izay fanambarana zay de miditra amitsika député Rambosalama Emilien zay efa vonao ambadika eo mpanao politika maromaro no miaraka manao fanambarana amin'ny filoha Marika Ravalomanana manoloana amin'ny fanambarana nataon'Andre Matoa ministry ny Atany izay midika avy hatrany ho baiko mena ireo solom-pitena mpanjakana manerana ny lotsy milaza ny tsy fahamezan-dalana intsondry ny fanatanterahana famorim-bahoaka ara-politika Akanamanjana manomboka izao de manao zao fanambarana izao izahay antoko sy fikambanana politika izay manao siny eto ambany ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nankatoavy ny fanjakana malagasy de milaza amin'ny andininy faharoapolo fa ny olona rehetra de manana zo ivory malalaka siditra anaty fikambanana ny andininy fahafolo amin'ny lalam-pandrenana malagasy de manambara fa ny fahalalana manao hevitra sy mitendy ny fahalalana ny eo amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety ny fahalalana hiditra amina fikambanana na anorina fikambanana ny fahalalana ivory agny malalaka ny fahalalana mivezivezy ny fahalalana amin'ny feritreretana sy amin'ny finoana dia miantohan'ny rehetra ary tsy azo ileferana raha tsy hoe fanajana ny fahalalana sy ny zony hafa sy noho ny fahanterana hiaro ny filaminam-bahoaka ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana
ny lalàna fehizoro laharana 20 tsipika aotraotra valo tamin'ny 1 Mey 20 mikasika amin'ny fifidianana sy mifampelezakevy-bahoaka ao amin'ny andriny 550 andalana fahatelo dia milaza famelohan'ny fanombohan'ny fampelezakevitra ofisialy amin'ny fifidianana sy ny fitsapahakevy-bahoaka ny antoko politika dia mandray anjara amin'ny fanentanana amin'ny fianarana politika ao anatin'ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny lalàna. Ny laharana 1 tsipika aotra 12 mikasika ny antoko politika dia manambara ao amin'ny andininy 20 fa ny antoko politika dia manana didy anofana ny mpikambana ao aminy anentana ny vahoaka andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ara-politika ary ianao tatitra mikasika ny raharaha ara-politika. Ny andininy 20 ao amin'ny lalàna mikasika ny antoko politika voalaza eo ambony io dia manambara fa ny fihetsiketsehana sy ny famorim-bahoaka ataon'ny antoko politika dia malalaka tsy maintsy manaja ny lalàna manankery mikasika io fihetsiketsehana io sy ny famorim-bahoaka izy ireny. Ny fanapahana laharana 5 tsipika HCC bara D3 tamin'ny 3 Mey 20 dia milaza fa ny famerana ny fahalalahana ivory amin'ny vanim-potoana amin'ny fifidianana dia tsy maintsy amarinina amin'ny mety sy ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka. Araka ireo andinin-dalàna voatanisa eo ambony ireo dia ambaranay fa fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana sy fandikana ireo lalàna velona eto amin'ny firenena ary tsy fanajana ny fifandrarana iraisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara ny tsy fanomezana alalana ny antoko sy ny fikambanana politika anatanteraka fanomirim-bahoaka ankalamanjana manerana ny nosy. Fanososiana demokrasia sy finiavana ambolo-korontana eto amin'ny firenena ny famerana sy sakana ary fampiroroana atao amin'ny ireo famorim-bahoaka tanterahany antoko politika tsy miaraka amin'ny fitondrana kanefa etsakilany ny fitondrana sy ny antoko politika miaraka aminy malalaka mamory vahoaka na eny an-dalambe aza. Eny ary iny ny fanambarana sady miaraba ny député Rambosalama Emilentsika Totsomatsara enjakenjana le omaly iny ny adevitra ny fijoroana ny fivezivezena kanefa adidy tsy maintsy fatao moa zany député Rambosalama masolombavambahoaka anareo voalohany indrindra fa amin'ny matompona ndraiky teo anivon'ny antokotiko Madagasikara mpikambana amin'ny bureau politika fa amin'ny maha-olom-pirenena ihany koa manana andraikitra marobe ianao no nivoaka tao anatin'ny fiara ny fanehitra tamin'ireo mpitandro filaminana voalohany rehefa nisy an'le sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana nitondra ny adevitra rehetrarehetra tao mpitandro filaminana ihany koa anao satria nivoaka teo anivon'ny tafika malagasy député Rambosalama na izany na tsy zany nivoaka ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanina niaraka tamina mpanao politika maromaro iny izay manameloka ny fihetsika rehetrarehetra ataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary manosiosy ny lalàna sy ny zo isam-batan'olona izay hifampifezana. Député Rambosalama. Miarabanao fanira dia miarabany irina ihany koa izay voavinan'olotra ny fandarana teo. Miaraba ny solombavam-boaka honorable Arabekijana izay voafito amin'ny distrikany Amparafaravola avy nanao ny fandarana teo ihany koa ary miarabanareo teknisianina ao amin'ny mbadika ao izay mampita an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny télévision na MBS sy ny radio MBS zany ary miaraba koa ny namana eny amin'ny radio Mada anisan'ny mampita izao fandarana izao. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe raha tonga eto indray tena amin'izao andro talata izao satria no fitiavany sy ny fitahina dia nomeny fahasoavana ka mbola nahatratra ity andro atalata ity ary navita soamantsara ny andro alatsinainy maly izay ny rahantsika nahitiny dia tsy mety raha tsy misaotra azy satria fahasoavana lehibe izany nomeny izany ary ny izy ihany ny tompony aina dia rary ny sitiny raha omena an'izany izy. Manarak'izay dia tsy mety raha tsy nombona alahelo sy atao hoe nomporina amin'ireo fianakaviana satria anisan'ireny orana reny teo aloha teo fanira dia nisy ny atao hoe vahoaka malagasy anisan'ny tototry ny tany tao teny Anosimasina sy teny Beoriotrika teny misy eo amin'ny sivy eo izy dia miombona alahelo amin'izany fianakaviana izany izay tsy neritreritra akory natao hoe andao an'ity tany ity kanefa moa araka le teniko hoe volovarin'Andriamanitra isika dia izay anaovan'Andriamanitra azy tiany
alainy zay tiany apetrany ary amin'ny fotoana zay tsy eritreretina koroka de miombona alahelo am'ireny fianakaviana antona-paoriny reny ary mirary fahasitranana malaky ho an'ireo fianakaviana zay mbola anatin'ny fitsaboana satria tam'ireny koa de nisy fianakaviana naratra zany a tam'izany fiotsahan'ny trano tena nosomasina sy tena berodrika izany. Manarak'izay dia kokoa ho anareo rehetra maro be nanaraka ny fandarana mivantana tamin'ny MBS nalefa ny namana faniry avy any Sambaina ary tsy voatanisa eto satria misy hatrany amin'ny faritry vakina karatrany ny telefônina eto amin'ny boribory tam'faefatra moa dia hatreny amin'ny ampefinoana Bodirano atratia Kazoto Maro hatrany amin'iny tsara faharitrina avy ny Akazoto anosy mahavelona eny dia niantso daholo ary manao kokoa anareo tsy adino ary tsy voateny eto daholo nareo rehetrretra fa dia atao tambatra indray mandeha ho antsika eto amin'ny boribory tam'faefatra dia kokoa ary misaotra betsaka tamin'ny atao hoe fampaherezana tamin'ireny ny fanatrehana ny mpitandro filaminana teny Sambaina reny tamin'ireny fotoana omaly reny. Marina tokoa zany faniry satria ny tena koa no miatrika voalohany am'ireo mpitandro filaminana ary mampalelo de zao nanafarana mpitandro filaminana avy aty Antananarivo mihitsy andeha anakana ny filomarika Ravalomanana zay anao ny adidy lehibe anantoka azy amin'ny resaka fanantanana sy fanabeazana politika ary anao ny asa tsy vitan'ny CENI eo amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena amin'ny resaka fanatanterana ny fidirana amin'ny listy mifidy zany. Ny tena no teo voalohany teo satria dia mpitandro filaminana avy de Antananarivo satria distrika Manjakandriana zany tsy misy manam-boninahitra anisan'ny miaso zany fa brigade misy ao le manam-boninahitra nefa tonga dia nanao présentation de hoe lieutenant intel avy aty amin'ny merina centrale ary mampalahelo dia manana filoendry mihitsy tsika satria ny fanambarana mbola natao taorinan'ny fioniny fanatrehana ny mpitandro filaminana iny kanefa dia ny zavatra rehetra nyresahana tamin'le mpitandro filaminana tao nefa vita amin'ny filomarika Ravalomanana tao anatin'ny fanambarana zany hoe tena efa manana filo manana zany vision zany tsika mahafantatra hoe zao ny fiainana ny tokony hitondrana fiainam-pirenena izao ny zavatra tsy mety ataon'ity firenena ity kanefa moa de reny ny zavatra nitranga mampalahelo amin'izy de zao mba nieritreretina ilay manam-boninahitra avy ao amin'ny gendarmerie mba hitondra da hoe argument ambonimbony kokoa ny amin'iny resaka fanakanana ny filomarika Ravalomanana to fa raha tafasaka taminy dia hoe tsotra be ny teniko tsy mahazo mandeha metsena zany zay de ny tenin'lay lieutenant dia anao fanentanana ny fahazoan-dalana azonaroa zay ihany navery mena ohatra le bloky ohatra le bloky ilay manam-boninahitra de tena mampalahelo fa raha izy miteny azy de ohatran'ty hoe tsy convaincu amin'ny zavatra ho tenenina fa de hoe ty fotsiny teneniny lahy miteny aho hoe tsy mahazo mandeha zany za zany raha andeha ho any Moramanga zao de tsy mahazo mandeha zany fahazoan-dalana azonaroa de mandeha manao atsy amin'ny tiako impolo ilay manam-boninahitra namerina zany ary tsy misy argument akoatran'izay de midika mihitsy ny hoe rehefa tonga ao reny olo reny satria misy olo mavambahoaka misy manam-boninahitra ambony lavitra ny elao de aza miteny zavatra hafa fa de zay any tenena mampalahelo ary tena na izy ny tena roa de tena hoe tsy resy lahatra amin'ny zavatra teneniny fa de ty teneny lahy de zay tsy misy afa-tsy zay asaivo makaty aza ny chef district natona chef district fa chef district tonga de teny lavitravitra de niala-pana asa de nandeha miaraka tamin'le lieutenant satria ny chef district manome an'ireny toromarika reny zany de tena mampalahelo satria amin'ireny de tena ahitana mihitsy hoe tena voaososy tanteraka ny fanambarana izay pirenena mbo ny zon'olombelona izay sy miavitsika firenena malagasy tamin'ny taona 1963 tamin'ny andro ny filo Philibert Ratsirano nefa
fitopolo taona mahery zany enimpolo taona mahery nanaovana somiany zany de tena voasoso tanteraka ary mampalahelo de zao hatramin'ny natongavan'ity régime ty rehefa nojerena tany amin'ny archivan'ny ONU tany dia hatramin'ny diran'ity fitondran'ity tamin'ny 2018 de article 30 ny eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona tsy najainy ty fitondran'ity diky zany fa ity fitondran'ity de tena fitondrana tena manitsakitsaka ny lalàny raisam-pirenena tadiova lalàna raisam-pirenena zany any ka ambony lavitra noho ny constitution malagasy ary tsy hainao rery nanao signalizy fa firenena marobe izay tafiditra anatin'ny mpikambana anatin'ny firenena mikambana nanao sinian'izany dafolo dikan'izany lalàna ambony be ary tena tsy raharanyty fitondranyty mihitsiny ny inona izay voalazany ny anatin'io fanambarany raisam-pirenena io raha tsy temy fotsiny any article 20 zay efa nitenenina teo zay mame fahalalahana amin'ny resaka fivoriana mame fahalalahana amin'ny resaka amin'ny fananganana antoko politika mame fahalalahana amin'ny resaka fidirana anatin'ny association politika na amin'ny antoko politika dia tsy tanterahan'ity tsy ajain'ity fitondran'ity zany fa de roitiny any amin'ny ta hoe izay itiavany azy izany lalàna iraisam-pirenena zany ty lalàna iraisam-pirenena ty de tsy hoe lalàny tsika reriny ao fa lalàna iraisam-pirenena zany dia zay firenena maro be ka manaiky an'izany hoe déclaration universelle droit de l'homme zany dia nanao sinian'io dafolo ary itsika tadio tsara fa itsika tamin'ny taona 13 nanao sinian'io fa tsy hoe voavetivety na hoe voasamba mahay tafiditra anatin'ny concert de nation de anao an'io fa efa tamin'ny 13 nanao an'io ary ny fitondrana rehetra nanomboka tamin'ny nazahoana fahaleovatena dia nanano manaiky an'io io ary mbola tsy nisy nyteny hoe nratifianareo tany aloha tany ty fa zay tsy anatanteraka n'itsony namaky tsara vao namaky tsara ary raha nazony atao hoe tonga am'izany fitondrana ny firenena zany filohan'ny repoblika zany dia manao ny atao hoe investiture ary de miteny mihitsiny amin'ny resaka fanajana ny zon'olombelona sy ny rehetrarehetra fa ity ty fanjakan'ity zany dia mialatsiny am'le fitenenany de tena fanjakana tena manao azy tsy ho tratry ny aloko mihitsy ty ary zay zao de zay no ato ary mialatsiny fa tena manao fevitrana jiramboto mihitsy ty fa tsy ary hoe tena olona mpitondra ny fanjakana ka mijiry zay hoe fanarahan-dalàna zany fa tena tsy mindraraha mihitsiny raha io resaka hoe fanitsakitsahana ny fanambarany raisam-pirenena momba ny zon'olombelona nojerena ny amin'ny andininy fa 20 zany ary averiko ano fa avy amin'ny ONU rehefa jerena ny archivan'ny ONU de article 30 ao anatin'io déclaration internationale de droit de l'homme io no tsy nitanterahany gasy am'izao fotoana zao ary mazava tsara amin'io tatitra amin'ny ONU io fa rehefa fanatanterahana zany fanambarany raisam-pirenena momba ny zon'olombelona zany dia tsy mila interprétation fa tonga de tanterahana arak'izay ao ary tsy lana fiatsaram-belatsia fa ny tsiketo matsy dia araky nyteneniko tao hoe tsy miraharaha zay zany rehetrarehetra zany fa dia tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany dia tafiditra anatin'ny hoe interpréteny am'izay mety amin'ny lalàna zany fanambarany raisam-pirenena zany ary tsy mindraraha izay hoe fijerena ny zon'olombelona zany fa ny azy ihany ny fantany ka zany zany no voalohany indrindra hoe tena fanitsakitsahana ny lalàny raisam-pirenena mihitsy nataon'ity fitondranyity tsy vitan'izany ihany fa de mbola nitsika malagasy ko zay tena mitemy mazava hoe
article 10 anatin'ny constitution zay misy eo a ary nitenenina tam'le manam-boninahitra ane zany hoe fahafahana mivezivezy ary nitenako zao mihitsy namaky azy hoeniny asa raha mahay an'izany izy na tsy fa de fahafahana mivezivezy fahafahana mivory fahafahana maneho hevitra fahafahana miditra amin'ny association fahafahana rehetra zay tafiditra anatin'ny déclaration universelle de droit de l'homme io zay io ao nampidino anatin'ny constitution malagasy de tsy misy tanteraka mihitsy no maly raha tamin'iny lalam-pirenena faharoa iny natao ary mampalelo aza de zao ny tim sy ny filomarika Ravalomanana no halandreo fa tena ny olona ray manontolo mihitsiny zay eo amin'ny kilometatra atao hoe 2 satria raha naka information raha teo amin'io sambainy io teo ny napetraka ny baraza de tonga vo midina avy ary Maridaza tonga tranony embouteillage raha avy aty andrefana zany andeha Tsinanana ary raha avy any Tsinanana de any akaikikaiky nefa akaikikaiky Manjakandriana any embouteillage zany hoe ilay article 10 zay mameany fahalalahana rehetra ao anatin'ny lalam-panorenana dia tsy nomeny zany navelan'izany manam-boninahitra mpanatanteraka bêtement mialatsiny mpanatanteraka bêtement ny baiko nomeny ny chef district azy hoe rehefa tsy mahazo mandeha de tsy mahazo mandeha zay fa atao inona fotsiny olo io le retsy ny tsieritreretana hoe ity baiko ty ane azo jerena hoe inona tokony azo atao amty baiko humanité ary izazo mihitsy no proposé omaly hoe rehefa tsy avelanareo andeha izay solombavako satria zay no atahoranareo de avelao andeha filomarika Ravalomanana sy ireo olona reo filomarika Ravalomanana moa amin'ny mpitarika manana ny atao hoe vision sy ny rehetrarehetra azy efa tsy ity izy fa lasa izy fa manana ny pakadiny ko izy ary zavatra zany no tokony jereny reto mpitandro filaminany reto fa tsy anatanteraka baitement zao ny tenen'ny chef district tsy mahazo mandeha de eo de sakananova de atsy any fa nga le olona araky ny teniny fanily tao hoe fa nga le olona tsy manana droit andeha de ho any Mantasoa izy andeha ho any Talata Moroka izy na ho any Moramanga vo miverina fa de io tsy maintsy eo de mijanonao zay ne le hoe fanatanterahana bêtement le baiko hoe raha ohatra ka tenaraka filomarika Ravalomanana satria filomarika Ravalomanana atahorana maninona tsy ndoary anao mandeha fa de arana de mandina mandeha any fa tsy zany le izy fa de tena fahafahan'le filomarika Ravalomanana mivezivezy ary tsy mindrara iny araka hoe raha hoe statut particulier amin'ny maha-filoham-pirenena azy teo aloha de tena tsy ndrara iny fa dia natao sanatr'izany ohatran'ireny hoe olona recherche reny ka de abahana anao de tsy avela andeha de amenana ny mpitandro filaminana zany rehetrarehetra zany lalam-panorenana zany vo ososy vo hitsakitsaka ary zay no efa tena ikomaly hoe ty mpitondra fanjakany ty dia mpanitsakitsaka ny lalam-panorena isak'izay mahatsiaro ary izay fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zay dia tsy vitany hoe amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana ihany fa na amin'ny resaka politika azy famorina olona gauche à droite zay voararina lalam-panorenana satria nahazo information tena moa mbo atao anatin'ny volalon-da malagasy any de manana ny réseau de renseignement ary efa ntenenao teo izy fa za koa de efa nazo hoe nisy fivorina tany ambadika tany nanomboka tamin'ny sabotsy de filoham-pirenena mihitsy ny mamory de omaly nisy fivorina omaly minisitra efatra niaraka tamindreo atao hoe namany solombava-moaka de efa maninona ny dikan'izany mazava-be ne zany inona ny dikan'izany fa nitsakitsanina lalam-panorenana tsy anjaran'ny exécutif mihitsy na de hoe iantson'ny solombava-moaka tsy anjarana filoham-pirenena hoe andeha amoron'ny solombava-moaka any zay voararany lalam-panorenana nefa izany no atao zay no tenenako hoe tsy rarahany ty fitondrany ty mihitsy ny ary maly de tena hitapoky hitam-pirenena ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana na ho an'ny miatra amin'ny atoko politika tiako Madagasikara zany na ho an'ny vahoaka rehetrarehetra satria dia tsy misy fijerena mihitsy nakely aza hoe ahoana lay fahafahana mandeha mivezivezy ahoana lay fahafahana mandeha mivory ahoana lay fahafahana ohatran'ny olona rehetra andeha hietsena tsy nisy zany tsy navelandehanao zany fa tsy maintsy mibanana ary ny
nampime azy amin'izy raha dia nanao ohatran'ny tena nenjehana ohatran'ireny hoe manenjika mpangalatra reny mihitsy ny tomobilina nytondra filomarika Ravalomanana to Manjakandriana tao satria raha ny tadigasy moa zany sy ny resaka noentin'ny solombavamboaka Rabekijana de izy mihitsy ny anobanany tomobilin'ny gendarme sy ny polisy teo aloha tao mihitsy ny tomobilina nitondra ny filomarika Ravalomanana fa tsy avelany de ho any an-tsena fa ilo ino ty e fa ino ty e fa de zo ihany moa fa dia manana ny traikefa am'izany fitondrana fiara zany ny solombavamboaka Rabekijana de afaka somatsara satria saika loza koa ny andro nahazo tao fa dia zavatra tsy fisaina loatran'izany mandeha fanatanterahana betement an'lay toromarika izay nomeny ny ministre ny intérieur fa hoe tsy mahazo mamory olona kalamanjana ny antoko politika fa tsy maintsy ao anaty tranony fiefy dia mahasa koa le chef district de manatanteraka an'izany betement manatanteraka baiko tsisy maharatsy an'izany ao anatin'ny discipline zany ao anatin'ny fanarana ny asa zany ao anatin'ny fanarana ny raiky fa mba eritreretina koa aiza mifetraky an'ity baiko tanterahako ty fa na isa mamy ala izy sao de ho ridicule vis-à-vis an'ny rehetrarehetra vis-à-vis an'ny saminareo administrateur civil vis-à-vis an'lay vahoaka tena matsiaro tena hoe zao ve fanitsakitsahana zoanay ary vis-à-vis an'ny tenanareo ara de tena manoatra ny katolika hoe miakolopay tena tokony mba zany tokony mba eritreretinareo reo ary ty ministre ty koa de tena ataoko hoe tena administrateur civil tena mahay ny asa mivay ilay ministre ny atany mame andreny baiko reny fa nga raha mandeha makany amin'ny tsena nga filomarika Ravalomanana de antso ny olona hoe tongava ty nareo fa hanao zao ny olona manatona azy satria izy olona mamioditra tiany olona izy ary vaky ny edina zany tanàna zany tany izy ny lehibe ary tany izy nanomboka ny asa fiarina amin'io mpandrara azy io fantany zany tany amin'ny faritra vaky ny edina izy nianatra tany amin'ny faritra vaky ny edina izy nanao ny asa mandrarahany maolona mamioditra any izy fa tsy mitovy aminareo mitovy aminareo miafinao mbadiky reny fitaratra mainty be reny satria manino matahotra oran'ny olona matahotra oran'ny olona voatabia mba midinana enao ministre io mandeha ny atsena eny raha misy olona anaraka anao na ray azy atondromolotra ny mahazo anao satria maninona manao zavatra tsy fanao ka manao zavatra ianao mihitsy ny tena manitsakitsaka ny zon'olombelona eto amin'ny tany sy fanjakanty am'ireny toromarika omenao reny asa raha mba miendrika an'izany ianao io tady io fa ianao ne tsy ho ministre mandrakizay e poste éjectable io ramsea poste éjectable io siège éjectable io ary efa ho 2023 ty andro fifidianana ty izy amy tena aminareo fa aresinareo i amy tena aminareo fa nareo nitondreo amin'ny fataperan'ity mandanareo ty de nareo no aresy eo re zavatra ataonareo rehetrarehetra reny dia iodina any aminareo ary hitondra anareo any am'izany faharesena izany tady io zay teniko zay ary enao io mihitsiny no anisan'ny voalohany amin'ny fitantanany ny atany enao io mihitsy no anisan'ny voalohany hoe tena diso rangaha manarak'izay eo anatin'lay resaka omaly any le omaly iny any faniry rehefa nytenenina indray lay officier lay lieutenant de mampalahelo moa zany fa de ohatrany hoe zafikely ny tena le izy mampalahelo de tsy mahalala afa-tsy ny hoe tariny nazonareo nazahoanareo alalana fa mivezivezy am'ity zany tsy azonareo atao de fa nytenenina indray izy hoe mba fantatry lahy mo lesy tena nalasana anao an'izay mihitsy na mba fantatry lahy mo lesy hoa fa solombavamboaka ary manana
ao anatin'ny karatry ny solombavambahoaka de misy miteny hoe nareo mpitandro ny filaminana de tokony anampy ny solombavambahoaka mampiseho an'ity karatry ty ary anampy azy amin'ny zavatra rehetra ataony anamora ny zavatra rehetra ataony ary ampiasa ny mpitandro ny filaminana raha ilay zany tsy ny raha izy zany na kely azy fa de hoe ary ihany zany hoe efa tena natao bloky mihitsy lay lieutenant mampalahelo olona ngeza be ohatran'ireny manamboninahitra tsy manatsafidy fa de asaina amin'ny teny fotsiny hoe ary de ohatran'le bloky asaina amin'ny teny reny hoe ty ano averin'lahy rehefa tonga ao de zay zany ohatran'le lieutenant iny de io zany hoe tena sady voalohany ty mifarany faleko mandeha mitady spécialité hafa ry zany re fa tena tsy reny natao hoe manamboninahitra fa tena mampalahelo ary ne adidin'ny atoko politika zay voafaritra anatin'ny lalàny zany ny manabe sy manentana ny mpikambanao aminy amin'ny resaka fiainan'ny antoko amin'ny maha olo-pirenena azy zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny voadona daholo maly noho ny fanatanterahana anjambany sy tsy ampieritreretana ny toromaritsy nga nisitry ny atitany ka eto de miteny hoe miantso anareo gouvernemanta mba handrainy andraikitra amin'ireny zavatra ohatran'ireny indrindrindrindra momba nyity ministry ny atitanynareo ty fa tena mamenatra ary mampalahelo satria de tena firenena malagasy mihitsy no anatin'ny masony zao tontolo zao firenena malagasy mihitsy no atao hoe afabaraka nareo afabaraka satria nareo mpitondra tsy problème manay zany fa le zay le mitondra le anarana hoe malagasy hoe io ndray malagasy zao ny zavatra mitrangany ny tena mampalahelo ary tsy mety aminay ato amin'ny antoko tiako Madagasikara raha anareo manao ny adalanareo anareo zany fa tadio tsara fa ny communauté internationale etany hoe ka manana amin'ny masony manana mijery an'izany izy mahitany hoe zava-misy rehetrarehetra izy raha miteny malagasy ito raha zao de efa misy mpandika teny any hoe inandray ny tenen'ny colonel Rambo io momba ny zavatra mitranga any de efa tonga any aminy zany fa ianareo nefa la nienatra ianareo nefa atao hoe tsy mahafantatra zany tsony hoe ay ahoana zany baraka zany fa nareo nefa afa baraka any raisina andraikitra anareo fahaza-pidirinareo amin'ny resaka masisonareo tsy faiza ninninona sy fitanilana amin'ny resaka fitondrana andrara-panjakana ny vahoaka malagasy izahay ato amin'ny antoko fa tena tsy itsahanareo ny lalam-panorena itsahanareo ny lany lalàny raisam-pirenena ary lalam-panorena itsahanareo sy ny lalàna rehetra lalàna fehizoro izay miantoka ny atao hoe andraikitry ny antoko politika amin'ny resaka fanabeazana sy ny mpombo aminy sy ny rehetrarehetra mba elana amin'ilay mba hisorohana ny zavatra mety hitranga satria tadio tsara fa 2023 zao dia kiondalina lehibe ary tsy maintsy anaovana ny fifidianana ny filoham-pirenena ary voateny anaty lalàna hoe alohan'izany fifidianana zany de adidin'ny antoko politika mbanabe ny olo aminy sy atao hoe reo mpomba azy amin'ny resaka éducation citoyenne nareo nefa dia tonga dia tsy rarahinareo zany ary ny ary any tena zany fanososianareo an'izany lalàna rehetrarehetra zany lalàna fehizoro lalam-pirenena déclaration universelle des droits de l'homme lalàna mikasika ny mpanohatra tsahanareo daholo de midika aminay fa ohatra ny te ambolo-korotany ianareo tsy anaovanareo fifidianana satria efa resy de vo manomboka araky le fiteneniny ankizy hoe efa miandro sarahana fotsiny fa de menatra moa ny teny hoe aloha zay ranga hiala fa de miandro sarahana fotsiny de atao daholo ty rehetrarehetra ty fa de ampiasana arak'izay any amitsy izy ilay
folo alin-da malagasy ilay atao hoe force de défense de sécurité. Raha mbola misy angamba mbola azonareo hoe alahatra enkeo angamba ny mpiandrigadra de avoaka koa satria efa manomboka efa ho déborder efa efa manomboka afa-baraka lay force de défense de sécurité alefanareo eny an-dalana eny. Ka eto zany de efa miteny aminareo fa izahay a hafa ny taloha araky ny filomarika Ravalomanana zay filomarika Ravalomanana 2002 ty filomarika Ravalomanana sa misedra zavatra rehetrarehetra mitrango aloha zay a zahay ty mam'izao fotoana zao ary efa tsy pasika nefa malamo raha mbo salama efa nitenen'ny namana rehetrarehetra tao fa raha mbola voanareo zay am'tya de zay mihitsy ny tena sagnagny e fa tsy ho azonareo am'zany tsony zahay ry nama tsy ho azonareo tsony zay fa eo tsika mahita izy zay izy ny fitenenana ka zay zavatra rehetrarehetra zany zay lalàna efatra ny teneniko zay zany a de anisan'ny négociena tam'lay officier de gendarmerie nijoro tao a nanakana teo zay teneniko eto fa tsy officier de gendarmerie miasa any a manjakandrina satria nao manjakandrina brigade raha brigade zany a dia sous-officier supérieur no mibaiko an'izany fa officier de gendarmerie entina mifatahorana n'lay filomarika Ravalomanana fa fatahorana tiako Madagasikara dia nafarana mihitsy na hitondra détachement hitondra groupe motorisé anankiroa ahitana police sy gendarme satria efa misy miaramila moa ao manjakandrina dia gendarme sy police amin'ny groupe motorisé intervention motorisé zany a no tonga tao noentin'ilay lieutenant io de io lalàna rehetrarehetra io a dia nitsakitsahany lieutenant io tamin'ny tsy famelana filomarika Ravalomanana amin'ny filoham-pirenena teo aloha azy mana statut manokana ivezivezy anao ny asa anao ny asany faro amalehibeany antoko azy fahatelo amin'ny olotsotra azy afaka ohatran'io rehetra mandeha metsena lalàna efatra io a de vao hitsakitsaka ary vao zosy ary mampieritreritra ho a satria ahitana taratra ny tsy fahazakanyty fitondranytyny resaka démocratie dia any am'lay folo alin-da any am'lay force de défense de sécurité sisy no anenjehana ny antoko politika mba anitsakitsana zany démocratie sy anitsakitsana ny fafahany rehetra zany. Mazava tsara mihitsy zay fanazavana izay sady araky ny lalàna no ara-teknika ihany koa zay tokony ho fantatry n'lay hoe fitandrona ny filaminana sy izay mibaiko azy satria misy ngeny autorité civile misy militaire mibaiko e arakarak'lay zava-misy fa ty moa nitranga mahazo any antoko tiako Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanana de efolava ozy le fitenena zay de zany manaprofo rehefa tambatambatsika le izy atambatra ny teny atalata maty zay tokony natao tany faralaza de tadiavana toerana hafa de feno mpitandro filaminana tao mialohan'izay a nambenana indray vavadiny filomarika Ravalomanana efa tranga le zavatra nitranga teny itosy efa ao anaty trano mifefy de tsy azo atao indray ty de nisy olona tao le mpikamana ny atokotiko Madagasikara fa tsy nanaiky le tim na filomarika Ravalomanana raha tsy navela hiditra tao ny tany toliary anniversaire-n'olona hiditra ao amin'ny propriété privé manokana atao amin'ny magro tsy azo atao koa zany fa nandatsahana bomba mandatsan-dranomaso tahaka le teny itosy ohatran'izany ny tany mahajanga tsy azo nidirana n'le 20e anniversaire le tao amin'ilay a magro le trano fitiavana ao anaty trano anefa nanaovana an'le fivoriana sy le fankalazana zay fampiratiana tsara no atao tany deko voatempotra mpitandro filaminana tsy azo nidirana le izy taiza mbola tsy nalianareo ary porofo daholo na andalambe na anaty toerana totsika hoe akalamanjana kanefa misy fefy na magro be oririka io na tetsitosy io na tamin'ny faralaza io option telo ane nomena zay vao nisy an'le plan anankiray natao tamina toerana privé le tetsy talata maty saika oelingelenareo koa ngamba le tao mandriambero zany ny zavatra miana ka raha mitenynareo hoe izy nge nahazo alalana fa izy ne sasanangy samy hafa mihitsy ny zany
le menareo tato amilay a tiako asambaina fa misy lalàna koa mamelan'iny olona iny hivezivezy raha amy sivy sasany vely ao asambaina amy sivy izy ny tonga tia sambaina mba manana atsasakady ny ahafahana kely izy mitsirika inona ny problema anareo am'izany fa nga io mariazy any am-piangonana ka raha amy sivy sasany fotoana tsy maintsy tonga amy sivy sasany ponctuel lalera de nareo no andamin'le fandaram-potoana hoe tsy maintsy mitsofokato fa tsy vitanareo le izy zay le rera raha mbola teo amin'ny matasoa le olona raha teo any tanatamorokay araky ny tenen'ny député Rambosalama teo raha mbola te andeha lavidavitra kokoa ny izay raha Moramanga zoan'zany fa zay zo zay mihitsy no problema anareo de le nijorojoro teny amin'ny RN2 ny SC ka inona problema tsy azo ijoroana koa nga ny RN2 ny RN2 aloha tsy maintsy nijerena tsara mihitsy omaly satria simba ny lalana député Rambosalama saika nanimba fiara mihitsy nefa efa fiara azo lazaina tsy matahodalana aza ny nentina fa tena ratsy ny lalana mbola encore de plus tsy mahay nininonareo zany ny lalana lazainareo fa tsy azo anina kanefa zao le fahoriana le voaka amarana antsika député Rambosalama angambany niafatra satria ito tsy hijanona le fandehanana le fionana le fanetanana fanetsiketsehana ampikambana ao anatin'ny lalàna fiainatoko politika daholo zany député Rambosalama ka tsara ihany na matrapetrarantsika an'izay sady mety anao fanetanana ihany keo anao satria zava-dehibe ho antsika zay ya araka ny teniko teo moa dia manana filo nametraka mihitsy ny hoe filo marka Ravalomanina 2002 am'izao fotoana zao fa tsy anakilembenana tahaka ny talohantsony ary tamy 2018 dia hoe zay ny nahafantaran'ireo amin'ny filo marka Ravalomanina tamy 2018 hoe mpanaja ny lalàna ary manaja ny lalàna zay fa ny am'izao kosa dia mila an'izay atao hoe fasahina zay ohatrany hoe fasahina anana ny filo marka Ravalomanina zay isika rehetrarehetra atao amin'ny antokotiako Madagasikara sy ny mpiaradia amin'ny antokotiako Madagasikara sy ny mpanohana ny filo marka Ravalomanana inona tiako tenenina am'izany tiako tenenina am'izany de zao tsy anakilembenana tsondry eny amy fiarahamonina amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra eny amin'ny fiarahamonina eny inona tiako tenenina am'izay tiako tenenina am'izay de zavatra tsotra ity taona 2020 ity de atao fifidianana ary fifidianana ny filoham-pirenena iany tsy mahita fa ny lehibe an'ny fokotany eran'ny Madagasikara dia lehibe amin'ny fokotany napetraky ty fitondrany ty zay efa nitenenina tamin'ny nisy ny atany tamin'ny ary nja perolidera ary izy ara dinamoka vava mihitsy hoe ho ataoko ny fifidianana filoham-pokotany rehefa tonga mba melany ny fimenomenona am'izao fotaona zao momba ny filoham-pokotany izy tsy vety zany ka noho tsy fahavitany an'izany de zay nyteny milasa isika miteny ny zavatra tsy mety ataony lehibe an'ny fokotany any indrindrindrindra momba ny fandrafetana ny lisym-pifidianana iray manontolo fanavozana ny lisym-pifidianana iray manontolo io lisym-pifidianana io averiko eto ary rehefa mbola tonga eto talata de miteny an'io foana fa lisym-pifidianana vaovao no atao fa tsy le hoe zay efa mifidy taloha ka na tsy makany aza de mbola ao le lisym-pifidianana taloha iny de ohatran'ny efa faty iny aloha de tenenina mahitsy be efa faty efa nalevona efa tsy ampiasaina tsony efa nasiana beton armé de any fa lisym-pifidianana vaovao zany hoe na mifidy foana azy ianao taloha tao de rehefa tsy mandeha makany ianao dia tsy tafiditra ao mihitsiny ary tsy afaka nanao an'izany fifidianana izany verzo ianao zany tadio fa ny olona verzo de tsy misy afa-tsy ny olona migadra rery any rehefa namoana didy tany am fitsarana fa hoe migadra ka ianao ve de anakio verzo zany dikan'izany adidy ianao mieno a io mitendry ny ao tokantrano miteny ny ao amy fiarahamonina andao any amy fokotany raha mbola tsy
ny soratra anarana isoratra anaro natin'ny listy mpifidy de jerena tsara mihitsy ny nataony chef-pokotany ao ary raha miteny le chef-pokotany hoe any an-trano ny tsy any an-trano ny carnet fa mibro arao ary aza matahotra zany hoe manaraka chef-pokotany zany fa rehefa tsy mety izy aongony volony olona teneno lehibe amin'ny fokotany fa tsy mety zany ataony zany fa aza manaiky rebrebeny chef-pokotany zay lazaiko hoe mila fahasahiana manao an'izany any manomboka zy zavatra tsy mety ary rehefa vitao ny anaranareo de jerevo ndraiko fa raha atao amin'ny fokotany nanosipatra eto tsika zao eto amin'ny fokotany nanosipatra nandrefantsika no misoratra de tokony eto amin'ny bro-pokotany bro-pifidianana fokotany anosipatra nandrefana no mifidy fa tsy mandeha ary anosy zato andrefana vitandreo manao an'izany mila fahasahina manao an'izany mila fahasahina ary tadio tsara fa Antananarivo zany filoha Marc Ravalomanana zany dikan'izany fiefy zany dia mamitotra eto amin'ny Antananarivo rehevoatra ny filoha Marc Ravalomanana entony olona be dia be mpanaradia azy vitany ty fitondrana izay manososony demokrasia matahotra fa diranovana ary te hijanona mafy amin'ity fitondrana ty nefa hita zao fa tsy mahavita ny asany no manao an'izany zava-doza zany na samy eo tokantrano ao any aza zahako solomava-moaka raha Mosalama Emilia mety eo Sonerana no mifidy fa mivady aman-janako zay manana zo ifidy ny soratra mety alefany any samy amin'ny firaisina fahaefatra any fa mety alefany any Ampefiloha-Ambodirano zangam-paminany sa mpanao mazy no afantatra hoe any ny ambony mifidy vitan'ity fitondrany ty zany ary zay ny tenenako anareo mieno azao eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra sy eran'ny Madagasikara mila sa ny teny an'izany zavatra ataon'ny président fokotany zany mila sa no miteny hoe aiza lay lista natao areta azy teo jerena ny anaranay affiché vao tadio tsara fa ao anatin'ny tena fahantrana lalina de lalina tsika am'izao fotoana zao ary tena ao anatin'ny fahoriana ary tena hoe raha izao no mitohy de afaka roa taona ny vahoaka malagasy rehetra de lasa mahantra daholo de molo eketsika ve mila olontsika ranga mila olontsika anavitra n'ity Madagasikara ty mila olontsika hitondra ty Madagasikara ty amin'ny toerana misy azy eran'izao tontolo zao mila olontsika anavitra n'ity Madagasikara ty ampanosana ty Madagasikara ty zay fon'Andriamanitra omenatsika tany manan-karena tany tondrahan-tantely tondrahan-dronosy tondrahan-tantely kanefa de zao mahazo azy mila olontsika anatanteraka zany asa masina lehibe zany tadio anefa fa tsy afaka metraka an'izany olona zany tsika tsy afaka metraka ny filoha Marc Ravalomanana zay ho atsika hitatsika fa izy matanteraka an'izany asa masina zany raha tsy soratra ao anatin'ny listy mifidy ianao ka aoka ny fotoana enonareo anarahanareo zay fandaharana zao ho an'izay mahita ny fahita lavitra enonareo an'izao fandaharana zao amin'ny alalan'ny YouTube sy amin'ny alalan'ny radio mba tsy ho lano tsisy dikany zao fotoana zao fa tena ho tanterahana ho arahana ary ahely amin'ny manodidina any amin'ny fiarahamonina ny ao tokantrano sy ho tanterahanao enao io zay manaraka ny fandarana
zay angamba namana faniry no fanetana natao am'izao androany zao satry any mbola iresaka zavatra afaka kanefa moa mbola misy namana avy any amin'ny distrika manjakandrina mbola hiditra ao dia hofaranana am'izay ny fandarana fa dia zay fanetana zay zany no entiko ary teny eto a fa isaky mandra-pahatonga ny arretage définitif ny listy mifidy a dia tsy maintsy hiteny eto foana ako momban'izay a satria tady io tsara fa io listy mifidy io a fanavozana tanteraky ny listy mifidy io a no aindehibe amin'ny fifidianana misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy misaotra ny député Ramboasalamitsika alohan'ny idirany rina satria misy namana avy lavitra be ihany koa tonga ao avy any Faratsiho akoatra ny Manjakandrina de mandamy azy eo rina alefatsika aloha ty fanetana nataon'ny KMMR avy any Europe aty zany na ny comité manoana ny filoha Marc Ravalomanana zany izy ireo zay efa mivondrona am'izao fotoana izao a manao fanetanana ihany koa mitondra ny anjara barikiny ho an'ireo olom-pirenena ho an'ny any ampitan-dranomasina sy ny sisa dia zany rehetrarehetra izany dia alefatsika zany mba ho tsapany rehetra zany fa miara-metana miara-mitepo miara-miaina amin'ny aty an-tanindrazana reo namana any ampitan-dranomasina zany alefa mifaly izy a de efa iomana eo ihany koa zany reny dahoara faly mitabetsy lany mamba ary ny akavaka maro tsy vaky namboa de zay ny tenenako anareo tsy ho resin'ireo mihitsy tsika raha mbola mitarika anareo koa fa izao ihany aoka tsy nilakilaky tsika miantso anareo rehetra ninoninona ny tokony ninoninona fikambanana ninoninona misy anareo any ka tena mahatsiara fangely firina sy fijaliana izao zavatra misy zao tongava fa hiaraka aminareo izahay tongava fa isika dia malagasy ray ihany ary maty ho an'ny tanindrazantsika isika ka manantena anareo rehetra aho zay mbola manana feony feritreretana ihany mba irahina hiasa hiaraka iny fanetanana avy amin'ny KMMR Europa dia samy entsika menakafy samy nandray ihany koa toy ihany ny miara-manonjy eto amin'ny MBS Radio Matin ary dia mandray ny mpisehatra manaraka isika Andriamatoa Rafredy avy any amin'ny distrika ny Manjakandriana efa entsika daholo ny feon'ny karazan'olona maro momba niny fa endrika fanitsahana ny zololombelona iny endrika tsy fanarahana ny lalam-pandroena fa nitsakitsahana lalam-pandroenana sy tsy fanajana lalàna maro samihafa na amin'ny resaka tontolo politika na amin'ny mahaolona izay nitranga moa zany ateny sambaina teny lalina makany Manjakandriana ary dia anisan'ny tena zava-dehibe ny nisiny ny fanambarana nataony mpitarika politika maromaro anisan'izany ny président Marc Ravalomanana zay filoha-mpanorona ny tiako Madagasikara izany ka aleo mba hoenotsika indray ny feon'ny vahoaka aveny Manjakandriana efa mpisehatra eto ihany inga Rafredy kanefa nitrangy ny maliny dia niazakazaka indray nakaty Andriamatoa Rafredy miarabanao aloha ahoana ny fandraisanareo vahoaka an'ireny zavatra ire zany tapahana ny lalana ela be sinsisa nihitsoka teo be dia be ny fiantraika an'izay ny etsika ataon'ny tiako Madagasikara nitarehan'ny président Marc Ravalomanana anaovana sotasota fingapinganina amin'ny endriny isan-karazany mihitsy ary io zavatra io dia any amin'ny mpitondra fanjakana zany no manao azy amin'izao fotoana izao andahoary
miaraba ny vahoaka malagasy indrindra fa tsika ao anatin'ny distrika Manjakandriana zay navita ny fampiarabana tratran'ny taona Manjakandriana avaratra aloha de Manjakandriana atsimo. Manjakandriana avaratra zay kanefa tonga tany amin'ny atsimo noho ny hoe pitarika ny atoko kutima mitapany avaratra iny de tonga no iona amin'ny filora valimanana sy lazany etaeta sotran'Andriamanitra moa fa dia afaka napitany zavatra nanahirana anay zay tao anatin'izany rehefa nasain'ny filora valimanana de misaotra azy koa misaotra n'Andriamanitra lehibe koa zay satria vity ny zavatra iny de misaotra be da be any filora valimanana satria ny fahatongavan'ny filora valimanana sy ny fionana tao de dika tahaka an'izao raha latsaka tao anatin'ny lavaka ny fahatrana lalina maizina ny vahoaka Manjakandriana de rehefa nahitany filora valimanana izy de efa natazana angirana sady fa hoe isy tonga ny olona anavitra ny nay ao anatin'ny lalina fahatrana lalina ka dia velombolo zany ny vahoaka Manjakandriana satria Manjakandriana zany ohatran'ireny hoe ohatra ny ilazako azy raha ohatra ka ianao afatra ty zao ny mpitondra fanjakana sy zay rehetra nanao le fitsakatsakana iny raha ohatra ianao ray aman-dreny iona amin'ny zanakao misy misakana manaona ny fihetsem-ponao ray aman-dreny Manjakandriana re zany filora valimanana zany tena ray aman-dreny zany ary maheno hoe nilazain'le ministry ny atitany io taloloto tsy fantatro tamin'iny izy hoe manaja le sotoavina malagasy fanajana ray aman-dreny ny sotoavina malagasy manaja an'izany zay ary tokony anaja nareo satria ray aman-dreninay iny faharoa zanany zay may mihitsy izy niona aminay ahoana no sakatsakanana tsy nareo rery fa voaka malagasy rehetra zana ny ray aman-dreny voaka malagasy ka ho anay aloha zany de sarobidy amin'ilay izy aloha tsy fantatro amin'ny malagasy aloha zany fa Manjakandriana anay itenenanay satria olobenay iny olona teraka ny Manjakandriana iny ka dika zany dadanay dada malagasy rehetra iny fa dadanay iona amin'ny dadanay ve zay de sakatsakana ohatran'ireny de zay zany tefa milaza fa izay tsy fanatika araka ny lazanareo fa misy fitenenana malagasy eo hoe fantatray tsara ny ohatrany hoe manavaka ny ratsy sy ny tsara fantatray ny zaza raha ohatra hoe fitenenany aty ohatra fantatray ny zanaka ananambinanto ohatra koa nitenenako ty fantatray ny hoe masona mbokely tsy vanina tsy manam-bolona sanatria fa fantatray le hoe tsy olona tsy ahomba raha sy ny tena navitra anay ka raha ohatra zay rotra amonjy ny antsony de rariny sitsiny ma raha ohatra zay fikitra aminy rariny sitsy satria ny filora valimanana zany de nahitanay tombontso be da be tsisy tatsatsy nahita tombony tamin'izany angamba fa ireto olona reto zay nahazo fahefana reto tsy mijery le tombotsomba vaoaka reo fa le vola hiditra any aposiny zany hoe raha maramila izy de le anda amin'ny ity azony hoetriretra rehefa tsy le zavatra malagasy raha ohatra izy mpitondrana ministra tsy mirara azy voaka malagasy any izy fa hitorana io ny rovany mba anaony hoe merci président mba anaovan'ny président hoe merci le ministre de zay baiko any no arahany fa tsy le tombotsoan'ny malagasy fantatry ny Manjakandriana ny olona ny mpitondra mahafantatra ny etaetany mitondra ny malala ny fahasairanany fa ity fitondrana ity tsy mahalala zay fahasairam-bahoaky tsy mahalala zay zavatra tena lara-pamena amin'ny vahoaky ary mahatonga azy anao ny fanambarana rehetrarehetra io hoe tsy mahazo mivorivory ga izy manan'olona moa entika rehefa de hodiny amin'ny efitra ny azy zara mamenatra azy de ataony amin'ny efitrano fa neny olona de jereny hitovy amin'ny olona hoe atao amin'ny efitrano ihany koa zay be da be tsy omby efitrano raha manana efitrano Manjakandriana zany ve omby efitrano zany teny mantsy le ministry ny atitany hoe tsy maintsy any anaty rindriny efatra de Manjakandriana ve vao hidiny anaty rindriny efatra alaveriko ty olona hitsenany dadany hitsenany dadany ray aman-dreniny hoterenao hiditra ny efitrano nga izy gadra nga izy inona ombika ho asisika hoe na tsy fantatro hoe inona ka asisika na entana na lambany azo alavalibalapidirina anatin'ny armoara mpitondra hono raha tianao zao raha de malalaka na naizanaiza ny etapy-tanetiny naizanaiza zao ny zavatra nisy zao ny zavatra nisy ao anatin'ny distrika Manjakandriana commune anankiray ity tsy mbola teneniko aloha izy fa ho amariniko tsara fa président pokotany mihitsy ny teny amiko zao ny zava-nisy tao ifidy ny atoko TGV any amin'ny faritra Manjakandriana ry zareo
tam'izany voian'io a de nangonina ny sefipokotany de nilazana ny sefipokotany hoe misy zavatra atao amin'ny fampandrosoana ka tonga avinareo sefipokotany voatery mambrany TGV de tonga tao a eo manko lizy rehefa tonga tao sefipokotany lasa manao asana toko politika de eo manko lizy eo manko a le zavatra de nivorina tao reo sefipokotany reo a de nisy nivoaka namory an'io a adjoint au maire de nisy nivoaka reo sefipokotany reo za tsy laza le commune aloha fa akaikikaikinay le izy fa mbola ho amariniko tsara fa mbola olazaiko hoe tena zao fa sefipokotany aloha tsy andainga fa tena aleko ny fotony mihitsy le izy a do teneniko eto manaraka de zao niterena le sefipokotany ankiray latsaka de nifidina folohan'ny TGV amin'ny faritra avaratra zany hoe any amin'ny district any amin'ny fitapany avaratra iny mihitsy zany le izy fa tamin'ny fotoana io a nisy niantso ihany fa tsy tonga tany a de rehefa président pokotany sasany zany raha vao fatapatany hoe resaka politika ny tao de lasa izy nivoaka de nenjen'le adjoint au maire nakany hoe andao le tsika ifanohana andao teriterena teo de menatra moa ohatrany hoe entikenatra fotsiny zany de nanatrika tao de io zany hoe zavatra natao tao anatin'ny district Manjakandriana izy zao efa manomboka zany tsy fanarahan-dalàna zany zao de efa tsy fanarahan-dalàna zany natao tao anatin'ny district Manjakandriana eto a de mampitandrina sefipokotany lasa manao raharaha toko eto a de mampitandrina tsara fa hafa oa efa niteny Flora Valomanana fa hoe 2018 tsy 2018 tsika teo a fa natao tany amin'ny 2002 no atao tao anatin'ny district Manjakandriana de ny chef Sisco no namory ny mpampianatra rehetra sy ny ray aman-dreny mpianatra rehetra rehefa tonga tao nefany a pré-campagne-ny candidat ny TGV ny inona moa ny Palaradiana Rajoelina pré-campagne natao tao fampisehoana hoe io no candidat mpanjakana tsy fanarana dalàna zany a nanginy zay tamin'izany fa amin'ity kosa mampitandrina zay a fa tsy anaikanaiky fahatany an'izany tsy fanarana-dalàna zany manomboka eto okitsika hitandrina tsy mpiasa-mpanjakana na fitaovam-panjakana no anaovanareo fitaovana anaovanareo terenareo vaimata nany tokonareo fa de fa mampitandrina zay fa tsy anaiky an'izany zay a ary miantso an'ireo olona zay atoko hoe mpiaraka ny tiako Madagasikara zay tena anina zay fa iomakomana fa itory zahay a ary apakatra zany anatin'ny fitsara raha mbola misy de mampitandrina zany tsy isotrony iny moa zany itsetsatsetsasiaritra iny fa hiditra indray tsika am'le hoe tao Manjakandriana no ohatrany nahavarinany de ity efa ampiarahaba-tratry ny taona ny vahoaka Manjakandriana sy ny Flora Valomanana tsy le teny am'le livrina ny sakanana fa ny arabe mbola ria lavitra ry de ny sakanana inona ny dikan'izany tsy le vahoaka Manjakandriana nda le eo amin'ny dadany ny sazina am'izany efa le olona mampiasa ny lalana RND rehetrarehetra mihitsy ny sazina zany fa ino ty ataonareo ty zao le ataoko anareo a aza poursuivre iady amin'ny mpitandro filaminana ny vahoaka rehefa mitroatra n'io ki lefa ho azy reo raha tena mazana ianao ministre ny intérieur ianao mandeha misakana anay ianao mihitsy ny midina fa aza mibaiko an'ireny tokony izy zany nidina izy ny tokony teny teo sambaina hoe tsy azo anatao ty rasa izy fa tsy ny maramila no baikonareo zany mahafantatra hoe maramila baikona tsy fitiny misy zanakainy am'ireny ataonao eona ny ifamono iady kanefa rehefa poursuivinareo izy rehefa tsy manitandrina koa le mpitandro filaminana matanteraka baiko sy tokony ho tanterahana de ohatry ny anahirana olona hoa anatona jereo aleovy tsara tsaina ianao hoany zanaka ianao de hoany amara eona amy dadanao no sakanana ohatry zany ko ny Flora Valomanana anatona any zany no sakanana zao nefa litadinareo a ny Flora Valomanana sy ny mpanarady azy ohatry ny savony ka pitsiriny mafy voza miasa malama arakaraky ny mafisany pitsirana savony io vao miasa koa izy mipiritsaka tsy atananay tsy atananay akory fa hoy zay hoe mamoramory tsy anareo rery ty fireneny ty fa raha manana fa izahay a de mampirisky ny olona ifidy fa eninay any ambadimbadika any zaho a de manana antenina manerana nosy efa eninay ny ambadimbadika any zavatra ataonareo manontanonareo tia Rajoelina ve mbola tianareo ve Rajoelina raha vao hoe tsy
dia aza tonga mifidy raha vao eny tonga avy mifidy zany hoe efa fitaovanareo fitaovana politika maloto mampandraisanareo amin'ny fifidianana zany mahaza ataovy mazava le fifidianany malagasy am'izao hoe mbola mety vitapitaka am'izany ohatr' zany fahitanao azy ny any ambavoatra any efa mba matotra ihany raha manjakanina aloha de zao no teniko aminareo ny any ambavoatra zao no teniko aminareo ny zavatra nataonareo teo ino a de miasa koa manalavitra ny fony vahoaka anareo na nanaradianareo ara menatra misy nanaradianareo tsy ferany zany fa tanambe izy ny fanoarana tsy lozanadala efa tonga teto iteo amin'ny seza mipetrahanao mihitsy tezeve izy ary tena nandany fotoana mihitsy nandany vola makarena fotoana fa zao izy a lasa tim de hitanao ireo olona misy olona mpanaraka anareo ihany tany menatra reny tonga reny de miazakazaka makaty aminay hoe tsy nety le natao hoe tsy nety iny ifonana le zavatra natao hoe atreto zay a de araka aminareo no le zavatra fiasika nataonareo tamin'ny maly iny fotsiny mifona ohatran'ny seg zany de miazakazaka mifona makaty aminay le olona ka olo zany de ozy zahay hoe io ataonareo io a de miasa taka le lazay le député anankiray zay hoe mangamasaka de ilatsaka azy mampilatsaka anareo azy io ary matsy anananareo vato asa tsy fantatro hoe anomanady angaminareo de lefa de hoe tsy nanao fifidianana de voaetsika ara politike zay nilefasana de menatra tsy anao fifidianana diongany ataonareo fa raha mbola hiatrika fifidianana ianareo zao no mbo karakarao tsara mandeha amin'iziny tokony fifidianana efa lazaina eto fa ty fifidianana 2023 ty de anisan'ny anankiray fanafahana malagasy ao anatin'ny lavaka mangitsikitsika ny fantrana noho izany a mangetaheta zany ny voaka malagasy rehetra hiala am'zany fitapitaka zany eny efa mahazatra ary tokony nanao fetinareo tamin'ny 1er avril iny satria fetiny laingana izy iny tokony nisy farasara be mihitsy nataonareo satria fetinareo iny fetiny zareo fetiny zareo iny satria kilaingalainga dao ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ty fa ataoko fa ny vita tsisy atao zao tsy vita kory ny atao ny atsy laza tsy hainao politika tsony raha tsy vitany zao eo ihany nefa mbola otra mifikitra mitorana ihany otra ny vavarina ihany hoe inona reto olo reto hoe olona mbo malagasy ve reo aloha manontany tena hoe mbo malagasy ve izy reo aloha ny zavatra manahirana am'reto mpitandro filamena reto de ty efa teniko teny hoe vairiko ihany misonitra de misonitra miabedabe ny général inona reny fomba azahoan'ny gradinareo hoe le fanakanana an'le vahoaka fanampenam-bava am'le vahoaka amin'ny alalam-baso ve ny azahoanareo ny grady fa raha fitandrina filaminana tsy milamina vahoaka tsy milamina amy tany ny tany tsy mbola nisy an'izany aloha tato anatin'ny 80 taona hoe vahiny sinoa karana notitra ny tany malagasy de izy nibodin'ny tany malagasy zany iny fananany gasy hoe tsy mbola nisy an'izany hoe inona moa varira zaza varira anaovana kidnapina sambosamborona atao inina tsy mbola nisy an'izany fakana maso zany tsy mbola nisy an'izany tao anatin'ny 80 taona zavatra hita zany raha zuina le tenin'ny ga filoham-pirenena hoe ny zavatra tsy natao tao anatin'ny 80 taona do ataony de le ratsy ny betsaka zany hoe taony fankalavarira ataony tsy fandrimpalemana ataony laingalainga ataony alaboty ataony ny faverezana volamena any anaty kofra vary zao ohatriny ankilony aminareo ty zany de zavatra tsy mety tsony tsy zaka zay mpamboly fa fatra manjakanina tsy de mamokatra vary ny akamaroan'ny mpamboly manjakanina tsy matototaona vary fa mividy ka raha io miakatra vo ihany zay na mpamboly ary zay vo ihany fa ny zavatra misy zany de rehefa tonga ny favaratra rehefa tonga manomboka volana septambra eo de lasa mividy vary daholo ny akamaroan'ny zay mateza indrindra de ka fiakarana io zany tsy zakanay io manahirana amin'izy io ny ary mahatonga an'io kely vokatra aminay io de ty le tsy fandrimpalemana lasa tsy afaka mamboly any alavitra zay fa tsy maintsy manodidiny tanàna ray zay faro ny tsy fandrimpalemana de manjary mampatahotra anay iomponimbo nefa ny ombo manampy amin'ny fambolena manampy amin'ny zezika amin'ny resaka fitaterana vokatra tena zavatra be da be ny ilana le omboka nefany lasa matahotra dika zany le tena fiarina amin'ny tatsa mihitsy zany ny vo rehefa tsy fandrimpalemana sy ny lalana tsy mety zany rehetrarehetra zany tsy hita tamin'ny filora valomanana zany
ary teneniko eto efa teneniko tany Manjakandriana zany fa ny tsy fandriam-pahalemana dia anisany itovizany rehetrarehetra fa ny zavatra mampiavaka tamin'ny filora Valomanana mba nisy izany PSD ahafahana maka vola ahafahana mamatsy manampy anay tatsaha fa ity tsisy tena marina ny tenin'ny filora Valomanana hoe ty fitondram-panjakana ty tsy ny teny vatana izy fa izy le mpanangana fa ity ampandrava be da be mba asa raha ho tamin'ny saineto raha namandritra ny 4 minitra mandritra ny mandra-parivo ny andro karaha zavatra ravany zalay ty ny sotoavana malagasy ravany fihavanana fanabeazana toekarena rava ny fifandraisana eny avelona rava tsy haitsony rava tsy voatarisa tsony fa de rava mamarana renao satria mbola misy namana avy any Avaratsio hiditra ao tonga de inona ara ny teny tanao amehezana azy hoe mba afatra tianao atao zany mba afatra mafonja ho an'ny mpanaraka atsika am'le io koa le fisoratana anarana ary iny mihitsy zany no amaranana tely le fisoratana anarana ho anay comtim anatin'ny commune Soavinandriana de efa namena resaka avy le toromarika hoe jereo lisy mpifidianana jereo zay olona satria mafakafantatra daholo jereo zay olona mbola tsy anatin'ny lisy mpifidianana de eto raha ny tenako manokana de efa nitondra olona mihitsy hoe ndao hoentina eny amin'ny lisy tsy mbola anao de netiko tanàna mihitsy izy nakany amin'ny fokotany isoratra anarana zany hoe fatarina zany le olona mbola tsy ao anatiny de entanina fa raha tsy ao anatin'ny fifidianana anatin'ny lisy mpifidianana tsika de tsy afaka hifidy tsy afaka hijery le zavatra tsy mety tsy afaka anao déclaration tsy afaka délégué de vote ka noho izany tsy afaka hanavitra n'ity firenena ity zay olona tokony tiatsika hanavitra n'ity firenena ity am'izao fantrana lalo zao tsy afaka hifidy an'izany tsika noho izany hiazakazaka tsika amin'ny lisy mpifidianana fa porsihina zao hoe mandiana any lisy mpifidianana rehefa veo indray de mety misy ny toromarika hoe tongava mifidy fa zava-dehibe koa ny atongavana mifidy rehefa tonga ny anaranao de tongava sa ity firenetsika ity de tena anatin'ny lavaka mangitsokitsoka amin'ny fahantrana ary averiko fa ny olona nandatsaka anao anatin'ny lavaka zany tsy hanavitra anao ary efa fantatritsika fa ny filora Valomanana ny tena manana avanana am'izany fanavotana zany latsaka atao anatin'ny fahantrana koa tsika tamin'ny 2002 lasa daholo ny orinasa ino ty roso tsomako disy ny karazany zany namidy daholo dika fahantrano zany rehefa ny orinasa ny lasa fa ny filora Valomanana ny tonga nanavitra ny malagasy tamin'izany potipotika ny tatezana fa vita tao anatin'ny fotoana foy ny trosa rehetrarehetra zay nybabena tamin'ny fitondrana diasany afaka dika zany ny filora Valomanana ny afaka anafaka amin'ity firenena ity ka azanaovana kitsapatsapaka reo manao nini reo manao mitady nini reo hoe mitady tetezamita reo tsy mahazo antoko reo fa tsy olany amin'ny fifidianany de aleo manoro hevitra satria raha tetezamita de mbo tafiditra ao izy raha nini dia le olona vaovao toanany ery mety amin'ny meseza azy fa izy tsy latsaka fifidiny zany mihitsy noho izany fampidirana atsika ao anatin'ny maizina fanondroany misy bolana fitenenana hoe indro mahita maizina ohatra ny tanombe tsy davaka sao de mbo zany tsika ity efa nahita maizina nandritra ny 4 taona zay nandrelo tamin'ny 2009 nakaty de mbola hita ndray ve tokony isaitsana am'izay tsara tsika fa fanavotana amin'ny firenena ny fifidianana 2003 misotrato eny ary soratsika Andriamatora Fredy avy any amin'ny distrika ny Manjakandriana ny tondran'izay fanazavana sy faneho-kevitra zay nandray anjara izy satria tany amin'ny zareo no nisiny ilay zahatra nampalahelo omaly iny tsy fanajana lampanondrenana fanitsakisahana ny zon'olombelona sy ny sisa dia tonga ny zanaky Manjakandriana amarana ny fandarana ary sika tonga de andray ny mpisehatra manaraka Andriamato Justin indray no miaraka amintsika avy any Afaratsio miazakazaka mihitsy indray inga Justin tonga ty amin'ny MBS ty Anosipatrana avy any Afaratsio lavitra any satria dia maro ny zavatra tsy maintsy ho tenenina sy ho ambara amin'ny vahoaka malagasy ho toyany nefa nambara satria efa tetiany izy efa indroa zay teto amin'ny miaramonjy MBS raha de madame miarabanao Andriamato Justin anao sehatra ary voalohany indrindra dia miaraba atsika ato anatin'ny studio ary miaraba ny vahoaka malagasy de miaraba ny koa ny vahoaka ny district amin'ny Faratsio indrindrindrindra fa ny vahoaka ny Vinanonony de mirary fiononana fena ho an'izay nandaosiny fahafatesana ary mirary fahasalamana ho any koa ho an'izay andalany anivony tsy fahasalamana
voalohany indrindra dia tonga eto indray satria ny vaovao dia misy foana isan'andro san'andro ary miazakazaka be ny raharam-pirenena dia zay moa ny antony nahatongavantsika ety eny ary ka hiditra avy atransika ahoana ny fandraisanareo antany avaratsio tany an'ireny sakatsakany isak'izay mihetsika zay isak'izay mihetsika ny président Marc Ravalomanana hoe andeha ary mandeha amin'ny lalam-pirenena voasakana anao ivorina tsy voasakana ahoana fahitanao an'izany sy fahitanareo any antoerana an'izany rehetrarehetra zany ny antony voalohany indrindra aloha zany anefa midika hoe fahalemen'ny mpitondra fanjakany dia efa manao tsipaka miala iny izy dia lasa manao an'ity rehetrarehetra ity dia mandatsaka baika avany ambony ho an'le mpitandro filaminana tsy manatsiny ary le mpitandro filaminana ane tsy menatsiny any raha ny tena marina satria ny antony baika olo-lehibe anio hoe mandanonareo sakandro araberika fa misy olona ohatr' zao andeha nefa to inona moa tokony anakananao anazy satria izy olo-pirenena indrindra koa fa olona hoe filoha-pirenena teo aloha zany manana ny zo izy manana ny zo feno izy ahafahany mivezivezy eto amin'ity tanin'ny repoblika Madagasikara ity dia ohatrany hoe mampanaelo ihany le izy satria ny antony hoe inona moa tokony anakananao anazy satria ohatry ny olona rehetra izy na inao zao raha mandeha na lalana rehetrarehetra iny inona ny anakananao ny olona anao eny fa tokony afaka mandeha malalaka tsara satria taninao ty gasy ianao taninao ty tokony tsisy ansakana anazy dia zavatra mampanaelo ihany dia lasa le olona vahoaka any amina iny zao dia lasa ohatrany hoe menimenina be izy hoe inona ny anakananany olona tahaka an'izany fa efa tena malemy mihitsy ty mpitondra fanjakany ty dia lasa resa be tseroa efa manao tsipaka miala ina koa le mpitondra fanjakana efa tsy ahavotsony efa tsy mahainana efa mahame aonanana ny vahoaka malagasy efa mahame fahoriny etseroa efa kilaingalainga efa tsy ahitambo isaina tsony dia manjary lasa tena tezitra ny olona dia lasa ozy ny olona efa malemy le mpitondra fanjakana rangah dia efa tsy hitantsony zay ho atao dia lasa izy manakana ny olona hoe tsy erony efa zoan'ny feno ny antony andehanany filoham-pirenena Andriamatoa Marc Ravalomanana ne tsy andeha ila bagara nandeha hoe anao dalo nandeha hoe anao inona sanatry mivava fa ny andehanany ane anetana ny olona izy hifidy afa ny atongavantsika amin'ny hoe fifidianana mangarara ny alaina satria da zay daholo moa zany resaky ny rehetra dia manjary tsy hitan'izay atao zany dia lasa farany zay zany nataole fitondram-panjakany ity fitondram-panjakana ho any zalama io fa tsy raha ho any ana district faratsio zay tsy manana filoham-pirenena tahaka an'izany zay satria filoham-pirenena mandaingandainga atsika lasa manome fanantenana pokaty mampanofinofo zavatra tsy isy zavatra tsy ho vitany zay ny zavatra mpanantenana ty filoham-pirenena ny zalahy ty zay aloha tsy manana lisy zay aloha tsy manana filoham-pirenena zay na district amin'ny faratsio commune vinanony any aloha zay tsy manana an'izany neny filoham-pirenena ohatrany hoe verina tsisy an'izany mihitsy zany zay any nisy ambatan'olona any zany dia mieritreritra ny tenany mihitsy ny hoe tsisy filoham-pirenena mihitsy nyity satria tsisy azo tsapaitanana zany mba azo ohatrany hoe niverina hoe azo tamin'ity fitondram-panjakany ity ka raha dia ohatrany hoe niononona samy rery zany le vahoaka malagasy raha ohatrany iny amina iny ary tsy zay rery ihany fa rehefa olona manerana le Madagasikara dia tratran'izay zavatra zay daholo hoe mba misy filoham-pirenena ve ty Madagasikara ty sa tsy misy dia nampanantena moa zay tany amin'ny ny commune vinanony district amin'ny faratsio iny hoe zao velo raha nataoko aminareo amboarina lalanareo mbola hojerentsika moa zay rehetrarehetra zay mba tsy afahandro zareo zany hoe mandaingy tsika nany fa tsika koa tsy mitondra zavatra tsisy pirofo zany tsika fa tonga dia misy pirofo mahitsiny ho hitatsika eo le izy fa mbola angatatsika amin'ny teknisianina moa zay ho alefana eo any rehefa avy fa ny sary matsy efa le sary ohatran'izay zany zavatra ataon'ity fitondram-panjakany ity zany hoe ahoana io zao no atao hoe io mahakomine vinanony azy io vinanony tena vinanony faratsio io zao ohatran'izao zany le izy azo efa dia zao lalana io lalana nampanantenaina io le velo rano nampanantenaina io filoham-pirenena ny zalahy mitondra amintsika zao fotoana io zao zany io no lalana nampanantenaina zao raha voalany ozy izy ka mandray amin'ny brofesako raha voalany dia ho amboarina lalana makaty aminareo 4 kilometra misy makaty aminareo dia 14 kilometra ozy misy elemerana ihany dia voalany ozy izy mandray amin'ny brofesako dia tonga dia io amboaritra io lalanao io dia zao hoe raha tsika mahita zao zay ny ilazako anao teto tamin'ny zanandalo farany teto hoe nasiany tongotra ho any tsisy raha mieritreritra ianao nandeha ho any satria zao ny zavatra misy dia ataonao ahoana ny andeha amin'izao lalana zao izy ao
raha mahita anahy ianao andre matoly filoam-pirenena andro zalahy fa zao le lalana nampanantenainao a Lalana io sa lalana io lakan-drano fa lasa lakan-drano io hoe zao zany rano mihitsy satria zao io zany hoe namboarina zany io zany de izy moa tsy nanamboatra fa hoe nandrava ndray zany tsy mpanangana izy fa mpandrava mazava ho azy satria zao ny zavatra nampanantenainantsika tany de zao ny lalana raha tsika mahita zao hitapoko hitam-pirenena fa tsy hoe zavatra nalailaina tyrio fa tonga de io mihitsy saretina ihany amin'ny renkodiarana be reny ary tsy afaka am'izao lalana zao a miompoko io zao mandeha tongotra na ny olona ara tonga de tsisy wasily le tongol'le olona mihitsiny zao le olona zao hitantsika mandeha aiza nandehana le tongol'le olona ary am'izao fotoana zao aiza ho aiza am'izao na sy ny tongo zavatra sahirana be efa zany hoe iny lalana iny zany a lasa ambany noho ny tambary zany hoe le tambary zany a lasa ambony ray raha hitantsika am'le sary zany de ny tambary zany a lasa ambony no le lalana ndray io zany le nampanantenainantsika io zany de hoe ahoana ary zany zavatra ataon'ity filoha ty zany de zay le nitenenako anao tare aloha hoe nampanofy atsika izy a fa tsy namme zavatra nampanantenainy a dikan'izay a tsy hainao le mitondra an'le firenena aza mampanofinofy any le gasy malagasy mitovy anao a fa manjary tezitra ny vahoaka malagasy sady lasa mampalemy anao amin'ny fitondranao ianao eritreritra fa mbola irotsaka indray nefa zavatra nampanantenainao taloha roa tsy vitanao ary ny faharoa manaraka an'izany a ny zavatra rehetrarehetra zay nandeha teo a ny kabary nandeha nataon'ny namantsika rehetrarehetra moa zany a efa tsy iverenantsika tson fa efa nataon'ny namantsika moa zany fa ny zavatra tena mampanaelo hoe le fidira volam-bahoaka nanatin'iny commune Vinano district amin'ny Faratsiho iny a de miaina no vokatry lalana iny satria nanandroanana ny ovy a nanandroanana ny reny ronono nanandroanana zavatra rehetrarehetra zay vokatrao satria misy paiso misy poma misy rehetrarehetra ao aza vadika vola de reny rehetrarehetra eny tsy afaka niondrana tsony niakatra anaketo Antananarivo satria mamelona district maro any commune Vinanonondra jerevantsika ny tambary satria ny tambarany amin'ny hectare maro amin'iny commune Vinanona iny de nanjary lasa ketiko daholo zany rehetrarehetra zany de tsisy zavatra azonao atao intsony satria zao lalana zao ary jerentsika tsisy zavatra de fa lasa lolavina zany le vokatrao zany ohatra zany ianao mba taivarotra liova ianao de lolavina 14 kilometra miala amin'ny commune Vinanono arian'le hoe Ambatondrazano iny le 14 kilometra io zany hoe iny ary zao mbola hitantsika hoe tsaratsara io fa raha ohatra hoe tena hoe le tena ratsy tanteraka mihitsy no aseho anao fa tena tsisy misy zavatra resahanao mihitsy zany fa de zao zany zavatra misy ataony téléphérique nefa zay ihany ny olona ambanivohitra ne tsy afaka anao tsy afaka hitaingina le téléphérique ny olona ambanivohitra mazava ho azy nefa le téléphérique ny ataony lasa mandeha mangejany olona etsiro manakana ny olona andeha anao ny heviny sy mba aneo safidy rehefa tonga n'le fifidianana no ataon'le olona no sakasakanandro zareo de za gaga ihany hoe vely rano fa 3 de vely rano takany ahoana zany 3 zany zany hoe tsy mazava amitsy mihitsy zany na tsy mazava amin'ny vahoaka any aminay zany hoe vely rano 3 zany nandeha atao an'ity de ozy le olona sasany na vely vy io na vely rindrina io na vely loha io tsy zay tsy mirarahany zany a satria fanjakana tsy mahavita azy satria lasa mively lohanay izy am'izao vely ahonananao anay izy a fa tsy ny vely rano nataony tsy nisy an'izany taty satria namita bahoaka nandainga tamin'ny vahoaka ianao a de manjary lasa tena mampanofinofo olona amin'ny zavatra tsy isy a le filohandro zalahy ty fa zay ihany tsy manana n'ity filoha ty satria zay raha nanana filohany tany alohan'ny 7 ny anay filoha nafinaritra nitsinjoan'ny tena hoe vahoaka fara majinika indrindra any amin'iny ambanivohatra rehetra mihina aho fa tsy ny ambanivohatra any aminay rehetra fa manerana Madagasikara moa zany raha jerentsika ny amin'ny sary a jerentsika ny zavatra misy jerentsika ny vaovao mandeha araka Madagasikara de saika ohatr'izay daholo ny kama azo le eto Madagasikara ny fifidianana mikasika amin'ny fifidianana indray zany de zao indray zany a saika zavatra misy indray zany misy olona manao fanafitohinana indray zany any amin'iny commune misy anay district Faratsiho zany hoe le fanafitohinana teneniko anao zany ohatrany hoe le olona efa maty tamin'ny heritaonanakany a tadaviny zalahy mbola hosoratana amin'le lisitra vaovao am'izao fotoana zao zany tadaviny reto mpitondra fanjakany reto atao an'izay hoe hosoratana ao anatin'le lisy mpifidianana vaovao zany le olona efa maty taloha reny nefa ny olona am'izao no andeha hosoratana any fa lisy mpifidianana teo aloha tsy manan-kerentsony nefa ahoana no andeha ampidirina olona efa maty ariva eny de afaka mbola andeha hifidy indray zavatra tokony tsy hoy zany zavatra misy indray zany raha ohatra zao hoe vaovao renaina amin'le fiarahamonina sy ny sisa eny
dia eo manananitra ny tena hoe 10 ny olona maty tamin'ny heritaona ho ampidiriny zalao anatin'le lisy mpifidianana vaovao amin'izao dia zay no nampatonga anay zany ny olona tsirairay avy hoe mila manara-maso tsika dia vérifiena tsirairay mihitsy le anaran'le olona hoe izy avy satria amin'ny anivon'ny fiarahamonina any le hita daholo hoe raha ny rianany ty misoratra ty raha ny rianany fakafantatra tsara tena fakafantatra tsara le olona dia zay no tadaviny zalao atao dia zay mampatonga an'ity fitondram-panjakana ty manakanakana le olona netana zany a tsy hanao an'izay zany satria tsy hafahany manao an'le toetra ratsy sy le fomba ratsy teo aloha dia gaga ny olona hoe ahoana ary le olona le dahalo ary zao vao vanjakandrena zao tana faritry menabe iny misy olona avy mivarotra omby nitifiry miaramila indray no mitifitra amin'io avy mivarotra omby le rangahy dia nitifiriny zareo le miaramila nalainy zareo le vola lasa matimaty fotsiny zany le rangahy avy mivarotra ny ombony nefa ny zavatra atao amin'le fahamarinana sy maintsy atykatra lasa manjary ohatra ny tena sakanandro zareo tsy fandrimpahalemana nefa etsakakakele tsetsananyle tsetsetosy eroa tsy enjehandro zareo fa ny olona mandeha an'le fahamarinana aty saisy mba manetana ny olona andeha fidy sy ampianatra ny olona hoe andana soraty anany lisy mpifidianana ny anarantsika sakanandro zareo dia gaga ihany ianao hoe fa fitondram-panjakana ino rangaha ty fitondram-panjakana ty tena zazakely ve le zalahy ty sa tena marina mihitsy le tenen'le olona ray zay hoe tena tsy mikatona mihitsy le loha malemin'le zalahy ty tsy zaranao ary ve misy mpanetana ny olona andeha hifidy ny olona avitribitritra ny olona andeha hifidy izy andeha mba hijery ny anarany izy mba zoany zany rehetrarehetra zany fa ndetsika mba andeha ho hevitra rikatra dia ndeotsika andeha soratra lisy mpifidianana fa tena hifidy marina tsika izay tatana sy tena navitra nyty Madagasikara tya no mba tadavitsika dia mba mila sarotiny tsika amin'izay fotoana izay nefa sakanandro zareo reto dia hoy zaho hoe zalahy ty efa manao tena tsipako mialaina mihitsy le zalahy ty dia lasa amin'le tenin'le rangahy zay hoe efa mangamasaky tiako efa tady ho latsaka ho azy le dala efa kely sisa moa zany dia efa ho ilatsaka le dala satria le andro zany amin'izao fotoana zao narale fotoana efa eo amin'ny 20 andro eo angamba sisa na 7 andro dia mametra-pialana izy verina olotsotra anefa ianao zay kelikely hitondranao zay zany zavatra tokony ianao ndray raha nampianatra le vahoaka hoe manentana antsika vahoaka mba andeha hirotsaka andeha jery anarantsika na lisy mpifidianana fa andeha fidy filoha-pirenena marina tsika itsika ato amin'ny tena izay any amin'iny faritra commune Vinanon district amin'ny faratsio iny anefa zay efa tena leombo-ananana zay ihany araka ny fitenina ihany hoe leombo-ananana ary tsy tia hiditra maizina fandroana intsona ohatrany hoe tainomby ozy izy le namantsika teo aloha teo tsy tia hita maizina indroa ohatra ny tainomby fa tapitra treo ny anazy fa ny zavatra tadavinay dia ny mangarara sy ny fahamarinana ahafahantsika tena mifidy anoentsika ny tena anoentsika ny tena hoe safiditsika tanteraka ahafahana nangana an'ity firenena tena vanina fa tena latsaka katerena ny firenentsika dia lasa mijaly tsika vahoaka satria raha atao zao ny salanisa zao dia tena efa very be deabe nandritry ny 10 taona tondran'le zalahy ty tao anatin'le hoe teteza mita 10 taona iny teteza mita io moa fa tsy teteza mita tsony fa fitondrana filoha-pirenena ao anatin'ny mandaharay dia mbola nasina mandaharay dia mbola tadaviny hiditra fahantelony ray ve sanatrian'izany tsy isy an'izay tsony aloha zany raha ohatran'ny aminay ary za mino fa era Madagasikara tena ohatran'izay daholo ny hevitry ny olona satria ny tena mpampandehandeha ary mihaino vaovao ihany dia zay ny zavatra misy mampalahelo anefa zany zavatra rehetrarehetra zany dia zay ny ilazako hoe jereo tsara re lisy mpifidianana dia jereo tsara ny anaranao sarotony tsara tsika rehetrarehetra mba manana fotoana kely mba mijery an'izay ihany raha na ataoko hoe adiny roa ihany tsoverin'izay adiny roa mba mandeha tongotra kely re tsika mba mandeha mijery anafoko tany jereo le anarantsika fa raha ty ny mbola hiverina indray mandeha ary zay tsika tsy mino an'izany niverenantsika tsy aitsika eritreretra mihitsy zany hoe niverenany ty fandroany fahantelo fa tonga dia tapitra treo mandrakizay fa mila misoratra anarantsika ana lisy mpifidianana jejojejo mihitsy makana zay no elaina lisy mpifidianana vaovao le taloha efa tsy mikonty tsony zany le taloha fa sondra eritreretiny le taloha iny ihany manan-kery fa mety foana aza manaiky an'izany aloha jereko mihitsy fa mila misoratra anarana zao satria mbola tsy tara satria mbola misy fotoana kely mantsy tsy mbola tary tsika dia mila kitakitansika mamonjy an'le ana bureau pokotany dia tenenina mihitsy ny président pokotany soratra anarana ato zay fa za hodikodinareo ny resaka hoe lisy mpifidianana taloha zany nampidirana anay zay tsy manao an'izany fa ny anay lisy mpifidianana tonga dia avadika mihitsy le iny taratasy iny fa ao ny androatana ny anarantsika dia lasatsika misoratra ny anarantsika ao dia tonga dia jerevo tsara ny anarantsika dia mila sarotony tsara tsika amin'izay lafiny rehetrarehetra zay fa aza manaikinaiky arebireby zany re aza manaikinaiky rebireby zany fa tena very be deabe tsika raha tao anatin'ny 10 taona satria zay tatsahana amin'ny faritra commune Vinanon district amin'ny faratsy hoany ny olona ray ao anatin'ny taona ray
raha olona fa hoe miary amin'ny tontolo ambanivoatra fiompiana sy resaka hoe fambolena tokony mampiditra roa tapitrisa ary isa-taona ny olona anankiray mpamboly zany hoe rehefa mba hoe 20 taona miakatra izy zany dia efa manana fahaleovan-tenana izy a tokony mampiditra an'izany ny tatsaha anankiray zany a natao hoe tatsaha mpamboly mpiopy izy sy mpamboly anefa lasa maty tena be dia be dia raha zay roa tapitrisy zay a roa tapitrisa ariary zay ao anatin'ny 5 taona efa mahamme ohatrinona moa zany tsy efa mahamme 10 tapitrisa folo tapitrisa foady eo satria 10 taona no nitondranyty teteza mitatra ity dia zay rehetrarehetra zay zany potika taminao zany zay rehetrarehetra zay tsy vitan'izany fa mbola be deabe zany ny zavatra tena hoe fahabangana tao anatin'izany hoe samby bola tatsiny samby bola tarony ny fitondram-panjakana dia iza moa manefa an'izany fa tsika vahoaka malagasy dia hatramin'ny taranaka faramandimitsika ary a dia mbola manonotra an'ireny ihany dia zany hoe mibabitrosa tanteraka zany tsika dia mitombo ihany ny fahatrana mitombo tena lalina ihany ny fahatrana raha mbola io no eritreretintsika iveriny eo nefa raha ohatra zany hoe tsika mba nandeha tamin'ny talohan'ny 7 tsy nongotany zalamany tany fitondrana talohan'ny 7 a mety le 5 tapitrisa zay efa tena vola tsoforoana be zany raha ohatra hoe efa tena lasa mivoatra be zany farim-piainanisa tokantrano vahoaka malagasy indrindraindrindra fa hoe ho an'ny tatsaha ho an'ny mpiopy ho an'ny mpiasa mpanjakana rehetra na piasa iny izy na piasa iny efa lasa lavitra be tsika fa sendra tsy matao atody moa tsika dia ny tsy verenan'izay indrindra no ny tenenako teo aloha le lisy-pifidianana le fisoratana ny anarana mba kitakitansika mamonjy an'izay fa tena niverenan'izay tena tsy izy mihitsy betsaka ny rava tao anatin'ity fitondrana teteza mitatra ity hatramin'ny tena firikarentsika rehetrarehetra na inona iny tsy fandrimpahalemana moa ny efa tsy resahana ntsony fa dia ohatra mivary finanana ny resahan'ny olona iny amin'ny fiainana andavanandrony amin'ny akapobeany efa resaka isan'andro moa zany tsy fandrimpahalemana atsy ohatra ny ana aminay iny zao dia ny alabotry majinika dia isan'andro ny alabotry majinika efa tsy resahana satria ny antony nona ny olona menonandromanalina me mahantra andromanalina ny olona dia lasa tratra ny fakapanahy manao ny alabotry ny olona satria mafy ny tay lao maty re raha pitsotro zay maty androano zozo le ozy le fomba fitenenan'izay dia na ny arotsaka kely raha tsisy dia voatery le olona tratra le fakapanahy lalana moa efa mpitehandro zareo ny ahafahana mba miserasera mivokatra kely sy ny zavatra tokony hiditra ao ny PPN ny fialantsika andavanandro ny entana madinidinika siramamy kafe sy tsy voatanisa ohatra n'izay zany ny fampitehana raha ny ana aminay ihany raha iny lalana iny nijerentsika iny satria zay zany ny tena fahavoazantsika eto Madagasikara misy namana anankiray zao avy any Isonala district amin'ny Betroka vao ny antso anao hoe rehefa mba miakatra miara-manonja rangahy ianao dia mba resao kely ny olona ny fahavoazana aty aminay fa lalana nampanantena ny fitondram-panjakana tena potika tanteraka tsisy an'izany hoe misy tomobile vavety aty ka hatra manao an'io lalana io hoe anao lalana Iorombe Betroka dia nga zany ny tena anazy hoe nga ataoko efa misy fitondram-panjakana efa nanao an'iny fa efa nanao efa any daholo materiel rehetrarehetra anaovana ny lalana iny fa efa tsy distrika tsy ho adino intsony tsisy an'izao aty izy tsisy an'izao avy avao aty tsisy an'izany aty fa ny olona aty dia 100% fisoratana anarana ao amin'ny lisy-pifidianana ny olona ny anatin'ny fokotany fa nefa ny olona dia tena fahavalon'ny olona io mpitondra amin'izao fotoana izao io fa tena tsy tian'ny olona noho izay zavatra nampanantenaina fa laingalainga avao koa zavatra nampanantenaina vahoaka aty amin'ny distrika ny commune Sonala district amin'ny Betroka dia tsisy lalana vita mihitsy veo ary namana zany any amin'ny lalana makany aminareo iny fa tamin'izaho tanany mba tsaratsara ihany lalana tsisy an'izany ozy izy aty fa tena manana ary tsika teninao farany ary zareo mandehany ny fotoana Andriamator Justin avy any Faratsio afatra ho an'ny Faratsio sy ny vahoaka malagasy ny afatra ho antsika vahoaka ny commune Vinanao district amin'ny Faratsio sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo dia mila misaina tsara tsika mila mandinika lalina tsara ary rehefa nandeha teo io nandritra ny 10 taona mahery fa tsy vitan'izay hoe teteza mitakely ambolana na 3 volana ka tsy hitatsika tsara le klemany fa hitatsika tsara ny klemany hitatsika tsara ny aratsiny hita tsara tsika ny tena ao andohany eo fa olona mpamitaka atsika olona mandainga atsika olona mampanofinofy atsika olona mampihinana maloto atsika sanatry mivavana dily lela hoe tena mampihinana maloto an'le vahoaka malagasy mampahatra atsika lasa tady ampiady atrano atsika dia mieritreritra tsara tsika vahoaka malagasy dia mifanahitanako antsika vahoaka maheto Madagasikara zany
dia mba mandehana re misoratra lisym-pifidianana fa aza mieritreritra n'izany hoe leo politika ileo any roa fa zay tsy hanao an'izany fa ny asa ihany vao mihinana tsy izay le izy fa iny safidinao anankiray iny any tena vidiana lafo indrindra dia manentana antsika mba hisoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana dia vérifieo tsara ny anarantsika ao a mba tsy sininy hoe ataony zalahy double ataony zalahy triple quadruple mihitsy koa raha vao mbola velantsika andeha amin'izay tsy fahamarinan'izay satria efa miasa ny devoly amin'izao fa tsy vitan'le hoe efa tsy devoly tsony raha efa tena 13 volo mihitsy ny ara amin'izao miasa fa efa tsy devoly tsony fa efa 13 volo mihitsy ty raha izao tantara misy zao nijerentsika amin'ny akapobeany satria efa manao tsipaky mialaina le fitondram-panjakana ka lasa mandeha birioko amakatsy birioko amakaroa dia manjary lasa tsika vahoaka malagasy lasa ny tena zaka nitseran'ny aina dia lasa tena kapoka arotsakitsika zao taloha zay 10 mianaka mandrotsaka 4 kapoka zao 10 mianaka mandrotsaka 1 kapoka sy tapa rehefa mihinana tapatsinay fa mampanaelo ane zany rangahy efa satria zay vola hita tsy afaka hainao tsy afaka andehandeha angalatra fa gadraindreo anao vao manaonao foana eo mangalatra kokoely ary zao gadrainy zalahy ambolana zao raha vao miraitsiraitsy anao nefa rikatra volamena be rikatra 770 kilao volamena tarea ministera selon zalahy fonjamby tsy hita hoe mbola atraiza le olona nidradrana kay zay no antony nanaovako fanaitanana antsika hoe tsy iverenana zay rehetrarehetra zay a dia aleo tsika mba kitakitana makana ny lisym-pifidianana zay angamba lava zay mifoy a fa dia mametraka antsika miveloma mandram-peona dia kopakopa tanana ho antsika any avinano ny district Faratsio indrindrandretsika vahoaka eto Madagasikara dia mandram-peona sy mandram-pitafa indray veloma tompoka eny ary sorantsika Andriamato Justin avy any avinanony any amin'ny district ny Faratsio any tonga teto indray ny tondra ny fahitany ny zava-misy eto amin'ny firenena ny tondra fanazavana ihany koa ary fanentanana amin'ny fisoratana anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana izany any amin'ny fokotany rehetrarehetra any nahoana tsy maintsy isy ny fifidianana ho hitantsika eo moa zany ny toyany fa ny andraikitra maha-olo-pirenena amin'ny fisoratana anarana iny atao foana iny ny adevitra politika iny mandeha ihany koa fa ny andraikitra maha-olo-pirenena dia mila totosainy ny tsirairay amarana antsika azy ary satria nafana ny resaka hoe tena manjaka ny tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara dia idiminy desera kely zany ho antsika so dia tsy fantatrao ary fa izany hoe droit de l'homme zany eny mitsanganany zany dia efa tamin'ny taona 1770 tsy mbola tao Madagasikara tsika tamin'izany mbola zanatany frantsay fa tamin'ny 1963 no nanao soni ny resaka droit de l'homme international i Madagasikara tamin'ny 1963 zao tsika 2023 zany hoe efa misimisy any zany ny fotoana nanaovan'ny Madagasikara soni anio ary ny tena hoe nahatsapana fa tena mitotongana ny fanajany Madagasikara ny resaka zon'olombelona dia nanomboka tamin'ny taona faraparany 720 sy 2000 ka hatramin'izao 720 sy 2000 izao dia gagandena iza moa no mitondra ao anatin'izay fotoan'izay ny fitondrana amin'izao fotoan'izao dia voasoratra any amin'ny iraisam-pirenena any zao le soratra Madagascar a ratifié la convention relative aux droits de l'homme depuis 1963. Les 30 articles inscrits dans ces droits ne sont pas respectés dans le pays. Zay, telopolo tompoko nisan'ny article ao anatin'io droit de l'homme international io resaka zon'olombelona io telopolo dia lazain'ny olona fa tsisy avoaja izany. Zay le izy. Inona mipirofo? Reny maly reny mipirofo. Io ane tsy hoe tenitenenina fotsiny, matoa zany miteny ety amin'tika Madagasikara, matoa miteny président Marc Ravalomanana hoe misy ny tena tsy fanajana sy fanitsakitsahana ny droit de l'homme izany a dia voapirofo zany fa tsy tenitenenina fahatany. Voapirofo ary ny olona dia manaraka akaiky dia akaiky. Ny fampiarana ny zon'olombelona nefa voalaza ny Nations Unies, satria raha vao miteny hoe zon'olombelona dia firenena mikambana zay, dia tena ampiarina le izy ao anatin'ny finiavana sy ny atao hoe fahatsapana ny maizy azy ny tsirairay. Tsy mila fiatsaram-belatsihy
fampiarana ny zololombelona tsy mila hipokrizy tapitra ny fandarantsika saotra antsika menakavy veloma tompoko